zay ngamba ny ela fotoanantsika efa mandroso dia mandroso a dia tonga dia ho atombokontsika ilay izy dia miangavy Andriamatoa Ravony Arsan Andreriky sika hanomboka ny famelabelahana. Eny ary tsy ataontsika lavabe intsony fa tonga dia atsobokontsika ilay izy mino fa ny ankabeazantsika kristianina mety misy tsy kristianina ihany eto fa ny ankabeazantsika rehetrarehetra kristianina dia zavatra horesahana eto androany zany dia ny fijery kristianina ny momba an' Jesosy Kristy satria misy fomba fijery hafa azo ijerena an' Jesosy Kristy. Ny bodisma manana ny fijeriny an' Jesosy Kristy, ny musulmana manana ny fijeriny an' Jesosy Kristy ny ireo fampianarana orientale rehetrarehetra manana ny fomba fijeriny an' Jesosy Kristy, na ny fomba malagasy raha manana ny fomba fijeriny an' Jesosy Kristy. Fa ity fijery ity izay ho azavainantsika androany ity dia fijery kristianina no hanazavana anazy antsika androany. Faharoa manaraka an'izay ity zavatra ity dia zavatra mbola tsy sura fa mbola betsaka taminareo ny tsy nahainao ity zavatra ity. Dia ny fanontaniana mipetraka androany raha tena kristianina ianao dia ny fanontaniana mipetraka rehefa vita ity dia tokony azo valiny ianao hoe tena kristianina ianao sa tsy kristianina. Rehefa vita ity conférence ity dia tokony ho fantatrao amin'izay androany hoe tena kristianina ianao sa tsy kristianina. Dia rehefa fantatrao izay dia anjaranao mamaly satria ao anatin'izao conférence izao koa ny ahafantarantsika ny lalana hoe ohatry ny ahoana ny tena lalana ahatonga antsika ho tena kristianina. Izay ngamba no anomboantsika azy dia iresakantsika androany ny antsoina hoe bonne nouvelle. Ny teny voalohany ao dia ny teny voalohany amin'ny Korintianina faharoa toko 10 izay izao ny teny ao hoe fa na dia velona araky ny nofo azy izay dia tsy mba miady araky ny nofo izy, fa tsy avy amin'ny nofo ny vedin'ny tafika fa mahery amin'Andriamanitra ny rava fiarovana mafy ka mandrava amin'ny fisainana sy ny zavatra avo rehetra izay natsangana nohatra an'Andriamanitra ka mamabo ny hevitra rehetra anaiky an'i Kristy. Ny zavatra napetraky ny tompo ao anatin'ny fonay dia izay mety ho hevitra rehetra manohitra amin'ny fahalalana an'Andriamanitra ary mambabo ny hevitra rehetra ahafantatra an'i Kristy. Izany hoe kristocentrisme tanteraka ny zavatra ho resahana eto. Mitodika makany amin'ny Kristy ny zavatra rehetra. Dikany hoe mitodika makany amin'ny Kristy ny zavatra rehetra. Ao anaty baiboly tsika kristianina rehefa mamaky baiboly dia tsy maintsy mitodika amin'ny Kristy ny zavatra rehetra. Dia androany zany raha iresaka ny antsoina hoe bonne nouvelle alohan'ny isin'ny bonne nouvelle dia misy inona aloha misy ny antsoina hoe mauvaise nouvelle. Dia izara telo ity famelabearana ity. Voalohany indrindra iresakantsika inona ny antsoina hoe mauvaise nouvelle. Faharoa manaraka an'izay iresakantsika ao anatin'ny tapany faharoa satria ho zaraiko telo ilay izy dia ao amin'ilay tapany voalohany dia ho ajango kely dia afaka metraka fanontaniana. Ny tapany faharoa dia ny mauvaise nouvelle faharoa. Dia ny farantsika izay vao resaka bonne nouvelle. Izay no fizarany. Anomboka aritsika. Ity zavatra ity dia raha azontsika ity dia fehiny baiboly manontolo. Tonga dia baiboly manontolo. Hoe zahantsika ho fezina ao anatin'ny adiny iray sasany adiny roa eo ary mitodika tanteraka amin'ny Kristy. Anombokantsika atao sahideny. Tamin'ny voalohany Andriamanitra dia niteny hoe andaontsika hamorona olona tahaka antsika hozy izy tahaka ny endrikintsika. Andaontsika hamorona olona tahaka antsika tahaka ny endrikintsika. Andriamanitra moa inona ny fahalalantsika azy? Fanahy Andriamanitra. Ary rehefa namorona Andriamanitra, za raha mijery amin'ny fitaratra dia izavy ianao anaty fitaratra.
ny sariko no ao anaty fitaratra fa tsy izano ao anaty fitaratra akory. Andriamanitra rehefa namorona zany a amidika teny ao amin'ny genesisy izy, tsy haiko raha misy teolojianina eto, fa ao amin'ny genesisy a ny toko faharoa faharoa fahatelo a dia ny dikany ao dia hoe tselem, tselem zany hoe sary, dia ressemblance ozy izy, zay ny teny ampiasainy ao, sary sy ressemblance, tsy le fanahyn'Andriamanitra eto mahadiso hevitra ny betsaka, fa image sy ressemblance nataon'Andriamanitra tao. Ary any amin'ny psaume 16 izy a dia ny anazavany anazy dia ozy izy hoe gloire et couronne ozy izy, kabod. Azavaiko kely le izy. Andriamanitra zany a ny fironiny voalohany teo amin'ny olombelona dia le imageny, zany hoe ilay voninahiny no napetrany teo amin'ny olombelona voalohany. Zay zany aloha mila azo voalohany. Rehefa nametraka an'le voninahitra izy a dia ny teny manaraka ao dia hoe ary naka vovotany izy, naka vovotany izy dia nanamboarany inona zany le vovotany? Nanamboarany koro. Ao a nanamboarany koro. Ary ny farany amin'izay a dia ny teny izy a ary rehefa vita zay izy dia nanisy fofinaina an'le olombelona izy ary dia lasa, ataoko amin'ny teny frantsay satria manahirana be le izy amin'ny teny gasy, âme vivante, âme vivante, i Adama sy Eva, âme vivante. Amin'ny teny gasy a le fanahy manahirana be satria azo adika ho fanahy daholo a na esprit na âme amintsika teny, amintsika malagasy, nefa ny tena marina ny dikan'ny âme amin'ny teny malagasy dia aina, âme vivante. Any amin'ny Korintiana voalohany toko faha 5 koa izy a, Corinthiens 1:15-45 a manazava an'izy io. Âme vivante no namoronan'Andriamanitra any Adama. Ary rehefa avy eo a dia afaka mifandray tamin'Andriamanitra izy, se connecté tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ilay gloire izay manodidina azy, ary dia afaka mifandray tamin'Andriamanitra izy. Ny dikan'izany dia zao, mila mazava tsara, ny fandraisana, misy teny Jesosy hoe Andriamanitra ozy izy dia fanahy ary izay mivavaka aminy dia mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Raha tia hifandray amin'Andriamanitra ianao a dia tsy afaka mifandray amin'Andriamanitra ianao amin'ny alalan'ny âme-anao, fa tsy maintsy mifandray amin'Andriamanitra ianao amin'ny alalan'ny esprit. Dia ity image de Dieu, le kabod ity, tsy mbola le esprit né de nouveau izy io, zay ny mila mazava. Ilay kabod ity no nifandraisan'Andriamanitra tamin'ny Adama sy Eva. Rehefa tao anatin'izay a dia nanomboka teo amin'izay kosa dia nisy ny chute. Hazavaiko hoe ohatry ny ahoana le chute. Rehefa mifandray tamin'Andriamanitra Adama sy Eva dia nametraka hazo anankiroa Andriamanitra tao amin'ny Saedena. Ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ary ny hazonaina. Hazo anankiroa no nataony tao. Fa maninon'Andriamanitra no nametraka ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ary nandrary izy. Ozy izy hoe azonareo hoanina avokoa, anjakao avokoa ny zavatra rehetra, hoano avokoa ny zavatra rehetra rehetra, fa saingy izao ny zavatra tsy azonareo atao dia ny mihinana amin'ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Fa maninon'Andriamanitra no ny tena hoe tsy azo hoanina ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, satria ny tena izy raha mihinana an'io nareo izy dia ho faty ianareo ozy izy. Zay ny zavatra ny teneniny. Fa maninona ary Andriamanitra nandrara hoe tsy azo hinanana ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy? Inona ny antony?
tsotra ny antony. Andriamanitra tao anatin'ny famoronana rehefa namorona izy tamin'ny andro voalohany dia ny zavatra ny teneniny dia hoe ary hitany fa tsara zany ozy izy. Ny andro faharoa dia hitany fa tsara zany. Ny andro fahatelo hitany fa tsara zany. Nandritry ny andro eninandro dia hitany fa tsara daholo zany. Ary rehefa namorona ny olombelona izy dia niteny hoe ary hitany fa tsara indrindra zany ozy izy. Tsara indrindra zany. Zany hoe Andriamanitra ve zany nanao ratsy? Tsy nanao ratsy Andriamanitra fa ny zavatra amin'ny foronon'Andriamanitra rehetra dia tsara avokoa. Zany hoe tsy anjaran'ny olombelona, tsy anjarana olombelona ny mamaritra hoe tiany tsara dia tiany tsy anjarantsika olombelona zany. Satria ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa. Eo ny zavatra voalohany zany. Milaza zany dia izao. Tsy nataon'Andriamanitra hoeto mihitsy itsika eo amin'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy satria ny zavatra namboariny dia tsara avokoa. Fa saingy izao, ozy izy ny devoly. Ozy izy amin'izay ny devoly. Ay ve ozy izy tsy avelan'Andriamanitra kitianareo ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Fa maninona ozy izy dia ozy izy eva hoe ho faty izay dia ozy izy ny devoly tsy ho fatynareo. Fa maninona ozy izy? Hitovy amin'Andriamanitra nareo ozy izy raha maketo. Nandainga ny devoly sa tsy nandainga? Nandainga izy sa tsy nandainga raha ny teny an'izay? Nisy marina ny zavatra nolazainy. Satria rehefa naketo amin'ity azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ity ny olona dia nitovy tamin'Andriamanitra ka nahalala ny tsara sy ny ratsy. Raha vao naketo amin'ity azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ity ny olona dia nahalala ny tsara sy ny ratsy. Fa nandainga izy ny teny hoe tsy ho faty ianareo satria tena maty Adama sy Eva. Ho hazavaintsika hoe ohatry ny ahoana izy rehefa tena maty. Ho hazavaintsika hoe ohatry ny ahoana izy rehefa tena maty. Rehefa nakeo izy dia nakeo amin'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy izy dia ny zavatra nitranga voalohany. Raha vao nakeo amin'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy izy dia ity Adama sy Eva. Ary raha vao nakeo izy dia naninona? Niala ilay niala ilay kabody, niala ilay voninahitra nitafiny. Ary izay no nahatonga anazy niboridana. Mazava amintsika? Vao nakeo amin'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy izy dia niala ilay kabody ary dia niboridana izy. Ary rehefa niboridana izy dia izao ny zavatra nitranga. Ny konsekensany izay izay fakanesana teo amin'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy izay dia voalohany indrindra aloha zany niala ilay voninahitr'Andriamanitra. Ary rehefa niala ilay voninahitr'Andriamanitra tapaka ny fifandraisana tamin'Andriamanitra. Tapaka ilay connexion. Ary rehefa tapaka ilay connexion dia izay ny konsekansa voaloha. Fa ny konsekansa faharoa dia hitantsika any amin'ny Genesis 3:3 lasa tapaka ihany koa ny connexion ny Adama sy Eva. Satria inona ny antony? Satria Adama sy Eva rehefa ohatra ka niteny Andriamanitra hoe nga nihinananareo ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia ahoana ozy Adama? Eva ozy izy ny nanao azy. Izany hoe lasa nifanilika. Rehefa nanda ny raha vao nanda an'ilay tenin'Andriamanitra izy ka nakeo amin'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia tapaka ny fifandraisana tamin'Andriamanitra. Izay ny konsekansa voalohany. Ary ny konsekansa faharoa dia tapaka ny fifandraisan'ny olona samy olona. Lasa misy suspicion. Ary izay mahatonga ny fiarahamonina mikorotana. Satria lasa mifanometsiny. Rehefa tapaka io dia ny zavatra nitranga hita ny famboridana izy. Satria niala ilay voninahitra izay natafin'Andriamanitra azy. Ary rehefa niala ilay voninahitra natafin'Andriamanitra azy dia miboridana izy dia inona ny vahaolana ny raisiny? Lasa izy nanao akanjo
ravina viavy. Lasa izy nanao akanjo ravina viavy. Akanjo ravina viavy zany maharitra 5 volana. Voatanin'ny andro zany dia maina. Ny olombelona rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra dia rehefa te hiverina eo izy dia mitady vahaolana amin'ny akanjo ravina viavy. Dia rehefa mitady vahaolana amin'ny akanjo ravina viavy izy dia lasa izy mandeha manao asa soa, lasa izy mandeha manao fanompoana an'Andriamanitra, lasa izy manao zavatra karazany rehetrarehetra ity ampanginana ny conscience-ny. Ampanginana ny conscience-ny. Dia lasa izy manao akanjo ravina viavy. Tsy ratsy akory ny manao asa, tsy izay ny teneniko. Fa rehefa tsy tafaray amin'Andriamanitra ianao fa izay no ataonao voaloha dia lasa akanjo ravina viavy. Toy ilay izy, ary rehefa avy eo dia niditra tanteraka ny ota. Io ny ota voalohany, io fisarahana amin'Andriamanitra io. Io ny atao hoe ota voalohany. Saraka tamin'Andriamanitra i Adama sy Eva. Dia zao nefany, rehefa tao Edena izy nifandray tamin'Andriamanitra tao, dia tapaka ilay fifandraisana dia voatery tsy maintsy mitady vahaolan'Andriamanitra. Ary raha mamakytsika ny Genesis 3 Andriamanitra hozy izy rehefa nandeha tao amin'ny Saedena dia rehefa nandeha tao amin'ny Saedena dia niteny Andriamanitra hoe i Adama, aiza moa ianao? I Adama tamin'io rehefa niboridana izy dia inona no nataony? Lasa izy niafina. Lasa izy niafina. Ny fahotana dia mahatonga antsika hiafina amin'ny tavan'Andriamanitra. Izay ny conséquence-ny. Lasa tsika miafina. Andriamanitra eo foana. Izay mila mazava. Andriamanitra tsy miova. Izy tsy miova. Andriamanitra eo foana. Fa ny olona no lasa mandeha mitsoka. Ary rehefa lasa nandeha mitsoka i Adama sy Eva, Andriamanitra kosa niteny hoe i Adama, aiza moa ianao? Ny olombelona mitsoka, Andriamanitra kosa mitady. Indro ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Ary rehefa niantso Andriamanitra dia hozy izy hoe fa maninona nga ninananao izy dia mifanilika izy mivady. Dia rehefa mifanilika izy mivady dia rehefa avy eo nanome vahaolan'Andriamanitra ary dia notafiny inona izy mivady? Akanjo odi-biby. Notafiny akanjo odi-biby. Midika inona ny akanjo odi-biby? Alohan'ny anaovan'Andriamanitra n'ilay akanjo odi-biby tsy maintsy nisy inona tao? Tsy maintsy misy rà latsaka. Mazava? Tandindon'izay. Mbola tandindon'izay. Dia tsy maintsy navoaka an'Andriamanitra amin'izay tao Saedena izy mivady. Fa maninona moa tsy nandroaka Andriamanitra? Fa mbola fitiavan'Andriamanitra no nahatonga anazy, namoaka anazy tao Saedena. Satria tsy mahazaka an'ilay présence an'Andriamanitra intsony i Adama sy Eva. Tahaka ny Saoly rehefa nandeha teny an-dalambe any Damaskosy ka nifanena tamin'i Jesosy Kristy. Zakany sa tsy zakany présence an'i Jesosy? Tsy maintsy nianjera izy. Koa satria tsy afaka mahazaka ny présence an'Andriamanitra intsony Adama sy Eva dia navoaka an'Andriamanitra tao amin'ny présence an'izy aloha. Navoaka tao amin'ny présence an'izy. Ary napetraka Andriamanitra, verina kely vetivety eny ilay hazonainy safady indrindra. Napetraka Andriamanitra niaro an'ity hazonainy ity ny kerobima anankiroa. Any amin'ny Genesis 3 farany no milaza an'izany. Nisy anjely anankiroa kerobima izay mitazona sabatra hozy izy. Sabatra lelafo mihebieby. Fa maninona moa tsy navelan'Andriamanitra hidirana any amin'ny hazonainy
satria io azonain'io a io ny vahaolana io rery ny vahaolana fa manina ny tsy navelan'andriamanitra nidirana ntsony ny azonaina ny antony de tsotra raha ohatra damasevy efa mpanota no nakeo amin'ny azonaina de vititsika rehetrarehetra tsy azo mivonjena ntsony satria inona ny antony sady mpanota izy nefa velona mandrakizay sady mpanota izy no hoe velona mandrakizay ary mitovy amin'andriamanitra malala ny tsara sy ny ratsy de raha io sary an-tsaina fa raha ianao zao no velona mandrakizay mitebiteby marary mahantra fianolana vitanao sa tsy vitanao tsy vitanao de evitenan'izay de nambenan'andriamanitra ny azonaina ary de navoakany avao amin'ny sahedena izy mivady rehefa navoakany tao izy mivady a dia ozy izy andriamanitra hoe ny atsembohan'ny tavanao voaozinao zy izy ny tany noho ny nataonao ary noho izany ozy izy de ny atsembohan'ny tavanao no hinananao voaozina ny olona voaozina ny tany zay ny conséquence n'lay te hitovy amin'andriamanitra ka mahalala ny tsara sy ny ratsy zany hoe rehefa nandeha zay de tapaka tanteraka ny fifandraisana tamin'andriamanitra nisy tontolo anankiroa nisy tontolo tao amin'ny sahedena niaraka andriamanitra sy ny olombelona zany hoe afaka niara-nonina tsara andriamanitra sy ny olombelona fa rehefa nivoaka avy tao sahedena kosa i Adama sy Eva rehefa nivoaka avy tao edeny tao amin'ny sahedeny Adama sy Eva dia tao amin'ny sahedeny izy niaraka ny olombelona sy andriamanitra fa rehefa nivoaka vao sahedena kosa i Adama sy Eva dia tafasaraka tamin'andriamanitra ny olombelona ary de netiny ny olombelona taty amin'ny tontolo misy azy ny aretina ny olana ny fahafatesana ny aretina ny olana tebiteby fahantrano sy ny rehetrarehetra ny fahafatesana tsy le fahafatesana aranofo fotsiny fa endrim-pahafatesana avokoa na fahantrano na tebiteby na olana na aretina na fijaliana sy ny zavatra karazany ohatran'izay zay tsy nisy an'izay tato sahedena tsy isy an'izany tato sahedena fa rehefa nivoaka navoaka ny olombelona dia netiny tato le izy de tapaka tanteraka ny fifandraisana tamin'andriamanitra tapaka tanteraka ny fifandraisana tamin'andriamanitra zay ny atao hoe filazana ratsy very ianao ary zao andriamanitra tamin'ny voalohany de niteny hoe andaotsika hanamboatra olona tahaka ny endrikitsika ozy izy any amin'ny Genesis toko faharoa zany fa any amin'ny Genesis toko fahadimy de zao mivakiny any ary Adama ozy izy niteraka olombelona tahaka ny endriny i Adama niteraka olombelona tahaka ny endriny zany hoe iseta io resahana io iseta zany nitovy tamin'ny endrika izy fa tsy nitovy tamin'ny endrika Andriamanitra intsony mazava tsara donc lainga ny firesahana fa zanak'Andriamanitra tsika ary mitovy amin'Andriamanitra daholo tsika rehetrarehetra tsia fa rehefa nateraky ny nofo ianao dia mitovy endrika amin'ny i Adama mazava tsara zay zay ny tapany voalohany ary aloha zay natao hoe filazana ratsy misy fanontaniana ve fa ho ajanoko kely eo aloha anankiray any angamba no raisiko misy fanontaniana ve misy fanontaniana ve hatreo mazava rehefa tsisy fanontaniana mantsy de toizantsika izy tsisy ok inona raha vahaolana inona ny vahaolana satria tafasaraka rasoledeta tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olombelona atao amin'ny tontolon'Andriamanitra mazava atao amin'ny tontolon'Andriamanitra fiainana atao amin'ny tontolon'Andriamanitra perfection atao amin'ny tontolon'Andriamanitra fahamasinana atao amin'ny tontolon'olombelona fahafatesana atao amin'ny tontolon'olombelona fahalitoana
atao amin'ny tontolon'olombelona fahamaizinana ary atao amin'ny tontolon'olombelona hoe de la connaissance du bien du mal. Zapady nakaiza zany io azonaina io raha fa nivoaka tao amin'ny saedina iadamasivo. D'accord. Ao anatin'ny présentation mivalany rehefa avy eo fa ny azoko tenenina fotsiny a le azonaina io a dia Jesosy Kristy izy io. Jesosy Kristy io azonaina io ary tandindona izy io fa ao anatin'ny fanazavana ho azonao a le toyan'le izy tsy manenina d'accord. Misaraka anankiroa ny tontolo, ny ray tontolon'Andriamanitra, tontolo tsisy fahalotona, tontolon'ny fiainana, tontolon'ny fahamasinana ary tontolon'ny perfection. Fa ny tontolon'izao tontolo izao kosa sady efa voaozina ny tany no netiny Adama sy Eva tao ny fahafatesana, netiny tao ny fijaliana, netiny tao ny aretina, netiny tao ny tahotra sy ny tebiteby sy ny rehetrarehetra izay timbiasantsika sy lovaintsika amin'izao fotoana izao dia misaraka ireo tontolo anankiroa ireo. Ahoana indray no ampifandraisana ny reto tontolo anankiroa reto, izay ny tena atao hoe filazantsara. Ahoana ny fomba ampifandraisana ity tontolon'Andriamanitra izay feno fahadiovana, feno fahamasinana, feno fiainana sy ny tontolon'ny olombelona izay fahafatesana, fahalotona, fahamaizinana. Afaka mandeha miverina zavady vetivety fotsiny indray zavady. Afaka miverina avato amin'ny raha afaka miverina indray mandeha. Afaka miverina makato ve ny olombelona? Tsy afaka atsony ny olombelona. Tsy possible atsony. Tsy possible atsony ny olombelona avato andeha ho ato. Ça c'est impossible. Ary izay ny antsoina hoe religion. Ny religion dia mampianatra ny olona miala vato andeha ho ato. Io religion misy karazany be dia be. Misy ny kristianisme, misy ny boudisme, misy izay tianao hatramin'ny fomba gasy, hatramin'ny fanontotsampy. Miezaka avato ny olona andeha hiverina ho ato. Fa tsy possible satria tapaka tanteraka ty. Fa ny vahaolana tokana dia inona? Tsy maintsy ny avato ny mandeha makato. Mazava? Tsy maintsy ny avao amin'ny tsy maintsy ny avao amin'ny fiainana no mandeha makato amin'ny fahafatesana. Tsy maintsy ny mazava no mandeha makato amin'ny maizina. Tsy maintsy ny madio no mandeha manadio ny maloto. Izay ihany. Dia ao anarany nataon'Andriamanitra. Koa satria tsy maintsy izay dia Andriamanitra no tsy maintsy nidina teto amin'izao tontolo izao. Raha mamaky tsika any amin'ny fanekena taloha dia tsy nitoetra maharitra teto amin'izao tontolo izao Andriamanitra. Fa manifestation, théophanie moa ny fiantso azy. Manifestation fotsiny no nasehony. Niseho fotsiny izy dia niala, dia niseho dia niala. Tsisy présence permanente n'Andriamanitra teto amin'izao tontolo izao. Satria tsy afaka mipetraka teto amin'izao tontolo izao Andriamanitra. Andriamanitra tsy maintsy mitabernakle. Zay le filazana anazy. Tsy maintsy mitoetra amin'day. Zay vao afaka mitoetra eto amin'izao tontolo izao. Zay ihany zany ny solution. Andriamanitra nefa tsisy azony tabernakle, tsisy azony nitoerana. Tsisy azony nitoerana zany. Dia présence sporadique teto amin'izao tontolo izao nataon'Andriamanitra. Ary dia rehefa ohatra izy ka tena hanoro ny lalam-pamonjena amin'izay dia nomeny ny zanak'Israely aloha ny lalàna teo amin'ny tendrombohitra Sinay. Nomeny ny zanak'Israely ny lalàna teo amin'ny tendrombohitra Sinay. Ho azavaiko kely izy ity. Andriamanitra alohan'ny hanomezany lalàna, raha mba azo averina kely rehetra. Ny tendrombohitra Sinay rehefa niseho izy teo amin'ny tendrombohitra Sinay
ao amin'ny exodosy toko fahasivy ambin'ny folo dia niseho tamin'ny alalan'ny kotroka tselatra afo zavatra mampatahotra ny présence an'Andriamanitra teo amin'ny tendrombohitra Sinay. Ary raha mamaky tsika amin'ny exodosy toko fahasivy ambin'ny folo dia izy hoe niozongozona ozy izy ny tendrombohitra. Dia raha iso sara-tsainy zany hoe ianao mahita tendrombohitra miozongozona dia afo tselatra kotroka, inona ny émotion anao amin'izany? Tsy maintsy matahotra ianao. Ary natahotra ny zanak'Israely. Dia rehefa natahotra ny zanak'Israely dia tsisy sa nanatona tao. Andriamanitra raha teo ao amin'ny exodosy toko fahasivy ambin'ny folo dia izao no niteneniny: anome lalàna anareo aho ozy izy, fa saingy izao ozy izy, ndana ozy izy nareo manamasy tena mandritra ny 3 andro. Diovy ny fitafianareo ozy izy, dia aza mikasika vehivavy akory. Eny hoe tsara ty zadra teneniko ty. Aza mikasika vehivavy akory, diovy ny fitafianareo, dia manamasinonareo tena mandritra ny 3 andro. Zay no nitenenin'Andriamanitra fa afaka 3 andro dia omeko anareo ny lalàna. Fa saingy izao, ity tendrombohitra ity ozy izy asio fefy eo ny tendrombohitra. Ary zay mikasika amin'ny tendrombohitra dia maninona ozy izy? Dia tsy maintsy maty. Normal ve zany? Tsy hitanareo misy contradiction ve zany? Ianao asoana manamasy tena mandritra ny 3 andro, kanefa tsy afaka manatona an'Andriamanitra, fa na dia ty tendrombohitra ty fotsiny arany no atoninao dia maty ianao. Zany hoe mifahamasina tenan'ny olombelona tsy ahafahana manatona velively an'ilay sainteté an'Andriamanitra. Mazava izay a? Tsy possible amin'ny olombelona ny hahatakatra ny sainteté an'Andriamanitra, fa raha vao manatona ny sainteté an'Andriamanitra ianao dia tsy maintsy maty. Tsy maintsy maty ianao raha vao manatona ny sainteté an'Andriamanitra. Dia izao ny zavatra nitranga teo, ny zanak'Israely tsisy afaka nanatona, fa i Mosesy irery no afaka nanatona. Satria efa nanomboka fantatry Mosesy ilay tena fahasoavan'Andriamanitra, dia Mosesy irery no afaka nanatona teo. Mosesy irery no afaka nanatona teo. Ny fampisisika ny zanak'Israely, ary raha mamaky tsika ny amin'ny exodosy, tamin'io andro 3 no maty. Tamin'io andro ny zanak'Israely no niteny zay tenenin'ny Jehova rehetra, tsy Jehova le ao ambany akory, zay tenenin'ny Jehova rehetra, Jehova mantsy ny anaran'ilay réceptionniste ao ambany ao. Zay tenenin'ny Jehova rehetra dia ho tanterahana avokoa. Zay ny tenin'ny zanak'Israely. Zay ny tenin'ny zanak'Israely. Tanterany sa tsy tanterany? Tanterany sa tsy tanterany? Afaka 2 volana dia nivadika tamin'ny teny nomena izy. 2 volana fotsiny vao niakatra tany tendrombohitra Mosesy, afaka 2 volana ny didy voalohany no nitikainy. Lasa izy nandeha nanao sarin'omby volamena. Nefa 2 volana talohany io izy lokaloka. Azoko sara-tsaina lehibe volombava be reny. Zay teneninao rehetra Andriamanitra eo, vitaina izany. Afaka 2 volana nivadika. Ohatr'izany tsika olombelona. Firy ny promesy ataontsika naman'olona na amin'Andriamanitra, tanterakitsika sa tsy tanterakitsika, ataoko misy tanteraka ihany. Fa la plupart tsisy tanteraka. Rehefa izay dia nomen'Andriamanitra ny lalàna. Ary kosa ty tsy tanteraka ny zanak'Israely ny lalàna, satria tsy possible tany nanatanteraka ny lalàna, dia tsy maintsy nitady vahaolana andray Andriamanitra. Satria tsy tanteran'ilay izy dia lasa amin'izay Andriamanitra ny tabernakle teo afovoan'ny olombelona. Lasa Andriamanitra ny tabernakle teo afovoan'ny olombelona, teo afovoan'ny toby. Hoy izy Andriamanitra hoe satria tsy afaka hanatonay ianareo, dia za ary no hidina hanatona anareo.
dia rehefa nidina ity ny antsoina hoe tabernakely. misy refy misy zavatra be dehibe nomen'Andriamanitra Mosesy zay vao azo natao ty zavatra ity. Raha mamakytsika any amin'ny Levitikosy sy any amin'ny Deutéronome sy ny Nomery dia nisy didy be dehibe napetraka Andriamanitra zay vao azo natao na ny refin'io ara zany ny Kristy daholo ny tondron'io fa tsy zay moa nidirantsika androany fa nareny zavatra rehetra sy hita amin'ny masona eo dia Kristy daholo ny hitanao anaty tabernakely fa tsy zay moa tsy andalina an'izay tsika androany. Nidina teo voan'ny olona Andriamanitra zay ndikany hoe tabernakely. Nidina teo voan'ny olona Andriamanitra ary ny présence an'Andriamanitra dia tsy nisy afa-tsy teo amin'ny efitra masina indrindra. Mizara firy ty tabernakely ty hoantsika zay mahay ihany. Mizara telo izy io. Ny tokotany dia efitra masina dia efitra masina indrindra. Teo amin'ny efitra masina indrindra no nisy ny présence n'Andriamanitra. Teo ihany nisy ny présence n'Andriamanitra. Teo ambony fiara fanekena. Ho hitantsika izay aorianao. Teo ambony fiara fanekena. Teo ihany nisy ny présence n'Andriamanitra. Zany hoe lasa nidin'Andriamanitra raha te hifandray amin'Andriamanitra ny olona. Izay tapaka ilay connexion dia tsy maintsy eo amin'ny tabernakely izy no mifandray amin'Andriamanitra. Eo ihany. Tsy misy ankoatran'ny eo. Ary rehefa hifandray amin'Andriamanitra izy eo amin'ny tabernakely dia tsy maintsy mandalo ny reto lalany reto ary tsy ny olona rehetra ny tonga aty fa izy rery ny tonga any amin'ny fanatrian'Andriamanitra. Misorona be rery ihany. Tsy ny olona rehetra ny tonga any. Mijanona eto daholo ny olona. Ary misorona be alohan'ny hiditra ao amin'ny fanatrian'Andriamanitra tsy maintsy manasa tanana eto. Tsy maintsy manasa tanana eto amin'ity cuve de rein ity zay manondro an' Jesosy moa izy io. Ary rehefa avy eo rehefa miditra ao izy dia mbola misy fombafomba ary misy antony mpisorona be matoa rehefa hiditra ao amin'ny efitra masina indrindra dia tsy maintsy manadio ny tenany aloha mitondra rà mba ho famelana ny eloko ny tenany dia zay vao mahazo miditra ao. Ary ny dikan'ilay ny akanjon'ny mpisorona be misy an'ilay lakolosy clintintin iny eny ery amin'ny ery ambany ery. Inona ny dikan'iny rehefa miditra ao amin'ny efitra masina indrindra izy ka raha mbola velona izy dia maneno iny. Fa raha ohatra izy kefa maty dia tsy maneno intsony iny dia avoaka ao izy. Satria rehefa ohatra ka tsy akasitran'Andriamanitra izy dia maty ao izy ao anatin'ny efitra masina indrindra. Zany hoe Andriamanitra zany ny tonga teo voan'ny olona ary nametraka condition be dehibe Andriamanitra raha tia anatonay ianareo dia tsy maintsy zao misy lalàna be dehibe reny vakitsika ny anatin'ny fanekena taloha reny. Ary ny condition tokana azona miditra ao dia tsy maintsy olona pura, olona saint zany. Ahoana ny mahatonga ny olona ho pura saint raha fantatra fa tafasarika tamin'Andriamanitra ny olombelona. Ny hahatonga ny olona pura saint dia tsy misy afa-tsy ny fanatitra sorona. Ohatrany ahoana zany. Ny hahatonga anazy ho pura saint dia tsy maintsy mamono inona? Zanak'ondry. Rà. Azavay kely ty rà ty. Midika amin'ny aiza moa aiza ny fitoeran'ny aina? Aiza ny fitoeran'ny aina? Ao anatin'ny rà. Mazava? Eo amin'ny tontolo hita maso izy zay foana tsika rehefa mamaky baiboly misy ny tontolo hita maso dia misy ny tontolo tsy hita maso. Ao amin'ny tontolo hita maso izy rano hitantsika. Fa amin'ny tontolo tsy hita maso izy dia aina. Aina zany ny symbole-ny rà. Zay ny dikany. Dia fa maninona no aina? Ny ten'Andriamanitra dia miteny hoe fahafatesana ny tambon'ny ota izy. Dia zao kosa nefany. Aina solon'ny aina. Zany hoe raha ohatra ka teo voasarona ilay fahafatesana ary teo velona ny olona dia tsy maintsy misy aina solon'ny aina zany. Tsy maintsy misy aina solon'ny aina. Ary dia izay ny mahatonga tany amin'ny fanekena taloha nanome vahaolan'Andriamanitra hoe raha te hanatrika ahy ianareo
ka ho voasarona ilay fahafatesana izay ainanareo dia tsy maintsy misy aina solon'ny aina. Dia nasonina moa ny zanak'ondro ny zanak'Israely, ary io zanak'ondro io dia efa tandindony izy Jesosy Kristy, izay efa nivonoana hozy izy taloha amin'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Dia nanao fanatitra ny zanak'Israely zany. Indray mandeha isan-taona izy io nataon'ny zanak'Israely. Indray mandeha isan-taona izay manarona ny fahotan'ny firenena ray manontolo. Indray mandeha isan-taona ny zanak'Israely. Tsy maintsy mamono zanak'ondry herintaona. Fa maninona no herintaona dia fa maninona no tsy maintsy averina isan-taona. Inona ny antony? Fa maninona no herintaona ilay zanak'ondry dia fa maninona no tsy maintsy averina isan-taona? Satria miaina ao anatin'ilay zanak'ondry herintaona maharitra hafiriana. Ilay aina ao anatin'ilay zanak'ondry herintaona maharitra hafiriana, maharitra herintaona. Dia tsy maintsy averina isan-taona izay soron'izay. Tsy maintsy averina isan-taona izay soron'izay. Dia rehefa avy mamono zanak'ondry izy dia ny mpisorona be irery, io ilay zavatra nyresahako teo, mpisorona be irery no afaka manatrika ny eto ny antsoina hoe rakotra fanaovam-panavotana eo ampovoany dia raha mijerina reo ny sarin'ny tabernakely, raha zo avadika aoriana hoe raitra azafady, raha mijerina reo ny sarin'ny tabernakely, ilay aoriana azafady, ny sarin'ny tabernakely non, arche de l'alliance, azafady indrindra, ny arche de l'alliance zay ity le antsoina hoe fiara amin'ny fanekena. Ary ny fiara amin'ny fanekena raha nahitatsika dia misy ino rehetra? Misy anjely anankiroa miambina. Taitsika nahita anjely anankiroa miambina? Tao amin'ny Saedena, tao amin'ny hazonaina, manaraka nareo zany. Ao anatin'le arche de l'alliance izay ao amin'ny fitoerana masina indrindra ny présence an'Andriamanitra eto ambony eto. Isaky miteny izy dia raha eo namiko ianao izy dia makanesa eo amin'ny Shekina zany. Makanesa eo amin'ny anina fanaovam-panavotana. Eo ao izy no miresaka aminao. Dia inona ny ao anatin'ilay fiara fanekena? Ny ao anatin'ny fiara fanekena dia ny didy folo. Dia tao anatin'ny fiara fanekena koa ny tehany arona ny tsimoka, ary ny farany dia ny mana sampionana mana, le mana ny latsaka avy any an-danitra. Ny dika inon'ireo? Voalohany indrindra aloha ny didy folo dia manambara ny sainteté an'Andriamanitra. Zay zany ny ambaran'ny didy folo, ny justice n'Andriamanitra. Ny mana dia inona no ambarany? Andriamanitra manome provision ny olombelona. Zay ny dikany voalohany fa misy dikany faharoa le izy. Ary ny teany arona ny tsimoka dia ny leadership an'Andriamanitra, satria Andriamanitra rehefa nampilahatra ny anina dia nisy ny dongy hoe zay ny tokony ho mpisorony, dia ozy Andriamanitra apetrao eo ny teanareo dia zay mitsimoka ozy izy no mifidiako. Fa nitoerany zanak'Israely zay. Zay ny sansa voalohany. Fa ny sansa faharoa dia izao: didy folo ary manondro an' Jesosy Kristy daholo ireo. Ny mana manondro inona? Ny teny tonga nofo. Ary ny tena mitsimoka manondro inona? Fitsanganan' Jesosy Kristy tamin'ny maty. Satria tena efa maty ty no nitsimoka, fitsanganan' Jesosy Kristy tamin'ny maty. Dia rehefa ny mpisorona be zany dia indray mandeha isan-taona ny manatrika eo. Indray mandeha isan-taona izy manatrika eo ary manao fanatitra alatsadra dia alatsaka eto afovoany eto le raha. Zay ny tamin'ny zanak'Israely. Dia ohatr'izao zany ny fomba fiainana tao anatin'ny tobon'ny zanak'Israely. Tahaka izao ny fomba fiainana tao. Vetivety aloha zao le tobon'ny zanak'Israely. Mahita tsara daholo somary important mantsy ty zavatra ty. Ary teto afovoany teto ny tabernakely. Eo afovoany ny tabernakely.
manodidina arakaraka le tribu iny moa voalaza anatiny anany de mitovy manodidina le taberna kely ny tribu tsirairay. Somary diso ty sary ty fa raha tsy diso ohatra midozy io nefa ny levita tena eo akaiky ny toby. De zao mifandehany nanome lalàna 3,700 Andriamanitra de nanome didy 10 izy. Dia ao anatin'io didy io zay mandika ny didy dia tsy maintsy maty de toraham-bato vonoina any ivelan'ny toby izy ny torahana. Izay mandika lalàna samihafa ny didy sy lalàna tsy androany koa ny anazavana izy fa lavabe raha izay no azavainy. Rehefa mandika ny lalàna koa ny zanak'Israely le 3,700 rehefa tsy taterany zany le didy sy lalàna de voaroaka ny zanak'Israely lasa mivoaka makaiza any ivelan'ny toby. Voaka any ivelan'ny toby izy, tsy maintsy avoaka any ivelan'ny toby. Zay ny lalàna. Raha misy boka, misy ataoko direct, misy vehivavy ohatra en règle ka mikitika an'iny ianao de lasa ianao tsy maintsy mivoaka any ivelan'ny toby. Zay ny lalàna. Misy mikasika faty, mivoaka any ivelan'ny toby. Mikasika biby maloto, mivoaka any ivelan'ny toby. Ny mpijangajanga mpangalatra sy ny anina zay tratra rehetra de aty ivelan'ny toby ny toraham-bato fa tsy azo atao ao anatin'ny toby. Zay ny lalàna satria tsy azo atao eo anatrehan'le présence an'Andriamanitra. Aty ivelan'ny toby zay maloto rehetra de mivoaka aty ivelan'ny toby. Ary kosa aty tsy tanteraka ny zanak'Israely mihitsy ny didy sy lalàna. De za mino mihitsy fa ny 3/4 ny zanak'Israely isan'andro zany dia aiza? Any ivelan'ny toby daholo, mety tsy 3/4 akory ary. Fa isan'andro zany de aty ivelan'ny toby daholo ny rehetrarehetra. De ao anatin'izay rehefa aty ivelan'ny toby izy de misy lalàna indray ao amin'ny lalàna Mosesy hoe ny zavatra ohatran'izao ny sanction-ny de 3 andro na 7 andro na arakaraka na 2 andro. Dia rehefa tapitra iny 2 andro iny, ohatra hoe mikasika faty ohatra le olona tsy tadidiko fa teneniko fotsiny, mikasika faty le olona maloto ianao mivoaka ny ivelan'ny toby ianao de mandritra ny 3 andro ianao mitokana any misy purifié. Dia rehefa izay de rehefa tapitra ny 3 andro de iza n'olona capable mampiditra azy eo ivelan'ny toby. Tsy misy afa-tsy mipisorona rery any. Mipisorona rery any no miverifie hoe 3 andro ianao zay ny tatia vita ny quarantaine anao zany dia lasa mipisorona araka ny hitantsika teo maka an'ilay lavenina avy amin'ny sacrifice eto izy de dioviny amin'iny lavenina iny le olona ny ivelan'ny toby. Tsy rairay zany. Fa io samy manany azy, mety ny sasany 3 andro zay vao mahazo miditra, ny sasany 7 andro, ny sasany 2 andro. De dioviny pisorona amin'iny lavenina iny izy de zay izy zay vao mahazo miverina indray ato anatin'ny toby. Ary rehefa miverina ao anatin'ny toby izy de manao fanatitra alatsa-drà. Zay no nytenenin'i Jesosy le tamin'le boka ozy izy hoe aza miteniteny Jesosy ndana ozy izy ataovy mifanatitra ao, tanterao mifanatitra ao araka ny lalàn'i Mosesy. Dia ny dikan'izany de zao, tsy tanteraky ny olombelona mihitsy ny lalàna, ary rehefa tsy tanteraky ny olombelona ny lalàna de maloto izy de tsy maintsy voaroaka izy any ivelan'ny toby. Tafasaraka amin'Andriamanitra foana ny olombelona. De rehefa ohatra izy ka hiverina indray de miditra eto amin'ity sorony ity izy de voavela ny elony de miditra ao anatin'ny toby izy. Zany hoe lasa manao cercle zany eo. Possible le olona zany androany miditra de rapitsy mivoaka. Satria zay le izy tsy tanteraka mihitsy ny lalàna. De miditra izy androany de rapitsy izy mivoaka de manatitra fanatitra indray izy, madio izy de manatitra fanatitra izy de mijanona kely izy de mivoaka indray izy de ainsi de suite. Zay ny fiainany zanak'Israely. Ary raha ohatra tsika kanena tany amin'ny zanak'Israely de boka forehitra tsika. Satria eritrereto fa isan'andro ianao tsy maintsy anatitra voromailala zany na arakaraky ny fanananao de boky ianao zany. Satria hiasa ho an'ny sorony ianao zany.
mazava tsara le resaka hiasa ho an'ny sorona ianao satria izaka metsika anao anao sorona tsy maintsy anao sorona dia rehefa zay a de efa ao anatin'izay zany a de hojerentsika amin'izay amin'ity zavatra ity hoe ohatry ny ahoana inona ny tena dikan'le sorona satria le sorona misy antony le izy matoa natsoina hoe natao hoe zanak'ondry de isaky manao sorona ny zanak'Israely de misy zavatra mitrango ao amin'ny tontolo ara-panahy misy zavatra mitrango ao amin'ny tontolo ara-panahy de io zavatra mitrango ao amin'ny tontolo ara-panahy io no azavaintsika amin'ity vidéo manaraka ity janona kely aloha avy any ivelan'ny toby izy iny de nanota de lasa izy nanatitra zanak'ondry ny zavatra exigeny ao anatin'ny teny de hoe tsy maintsy zanak'ondry tsy misy klema madio zany fotsy madio tsy misy klema lasa izy rehefa miditra izy a dia lefa tsy zavady tonga de lay zanak'ondry no raisin'lay mpisorona zafady le zanak'ondry tapakely vetivety rehetra vady le zanak'ondry no raisin'ny mpisorona tsy problème mpisorona le olona fa ny mamaiky an'le mpisorona de ilay zanak'ondry ny problème mpisorona de miverifie hoe madio ve pura ve sans tache ve lay zanak'ondry fa tsy problème mpisorona hoe inona ny nataonao mazava zay aloha ny zavatra voaloha rehefa voaverifieny tsara de raha mamakytsika amin'le vidikosy dia ozy izy hoe apetrao eo ambony lohan'ny sorona ny tananao zafady apetrao eo ambony lohan'ny sorona ny tananao fa maninona apetraka eo ambony lohan'ny sorona ny tanana satria maninona ho afindrany amin'ilay sorona ny fahotana afindrany amin'ny sorona ny fahotana iny le fahotana de lasa mifindra makany amin'ilay sorona ary ny fahadiovan'ilay sorona kosa maninona mifindra makany amin'ilay tanota misy transfert de rehefa avy eo amin'izay a tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha alatsaka ny raha dorana manasika ny fahatezeran'Andriamanitra lay ota de mivoaka avy eo le rangaty lasa marina de lasa masina niditra teo izy mpanota nivoaka avy eo izy masina inona ny nataony justa nitondra ondry izy a de namindra ny fahotany tany amin'le ondry a de maty le ondry a dia voavelany elony injuste be injuste satria tsisy ninona nataony ty rangaty nafindra ny tany amin'le zanak'ondry ny fahotany de le zanak'ondry ny lasa ota ary dia vity zay de mivoaka teo izy de lasa marina veritsika indray mandeha azava amintsika tsara ary tsisy feo le anankiray kosa mba asiana feo napetra ny tanany a de mifindra ny fahotana ary ny fahamasina ny zanak'ondry kosa mifindra makany amin'le olona
tena latsaka ny raha tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha latsaka. Dorana ny zanak'ondry marika ny fahatezeran'Andriamanitra noho ny ota dia vita fihavanana amin'Andriamanitra izy, mivoaka avy eo izy pure juste. Mandra-pahalotony ray aloha azafy izay, mandra-pahalotony ray satria tsy maintsy hiverina eo ihany izy rehefa avy eo. Mazava tsy maintsy hiverina eo ihany izy fa mandra-pahalotony ray aloha dia izay. Dia zavatra ilay slide manaraka dikany a le verina dikan'izany a zay ny nataon'ny zanak'Israely dia isaky mihetsika izy dia izay foana ny nataony. Ary finalement tena tsy vita ny zanak'Israely mihitsy le izy a dia babo tany Babilôna izy, babo tany Babilôna izy. Dia nangina tanteraka mihitsy aloha Andriamanitra nanomboka teo amin'ny Malakia mandra-pahatonga any amin'ny Matio a nisy 700 taona teo ny elanelan'ireo. Babo ny zanak'Israely ny tepolo rava, ary teo ny olona ny tepolo rava tsy afaka nanao sorona intsony ny zanak'Israely, tsy afaka nanao sorona intsony izy nandritra ny 700 taona dia tafasaraka tanteraka tamin'Andriamanitra indray izy. Tao anatin'izay no nipoirany fampianarana be dia be, ary izay ihany koa no mahatonga ny olona rehefa tsy mahita an'i Jesosy Kristy ka mitady lalana hafa ankoatran'i Jesosy Kristy a, dia izany no mahatonga ny olona mandeha miditra any anatin'ny fanandrona, miditra any anatin'ny yoga, miditra any anatin'ny fampianarana maro isan-karazany sy fombafomba maro isan-karazany, religion chrétienne. Lasa manao fombafomba be dia be tsika ao anatin'ny religion chrétienne satria tsy hitantsika ary tsy azontsika ilay tena fitiavan'Andriamanitra sy ilay tena lalana tokana dia i Jesosy Kristy. Izay ny tapany faharoa, dia soarandray ny zanak'Israely dia mbola tafasaraka tamin'Andriamanitra. Misy fanontaniana avy hatreo. Oui. Aha. Tao anatin'ilay? Aha. Aha. Tsy mandeha mihitsy. Ty mandeha. Tsy mandeha. Teny mafimafy fotsiny fa tsy mandeha. Ah. Teany Arona dia ny dito folo. Justice n'Andriamanitra. Non, tsy izay ilay izy fa anazavan'izay rehefa avy eo. Ao anatiny teo amin'ilay ondry indray hoe tsy nisy problème, tsy tany amin'ilay fahotana le fahaloton'ilay olona le problème fa teo amin'ny fizahana an'ilay ondry. Dia hoe somary injuste ihany hoe mikasika alohan'ilay ondry dia mifindra ny fahalotony, somary injuste ny ijerena anazy. Fa hono a ny tamin'ny fotoan'andro ny zanak'Israely tena fivelomany a raha fahazahoaka anazy resaka fiompiana ny ondry amanosiny ihany, tsy efa ezaka ve le hoe fahafoizana ondry tsy misy kilema sa hoe efa somary efa misy lasa miverina kely mantsika satria mety ho azoko an-tsaina hoe any amin'ilay ezak'olombelona hoe tsisy idiran'olombelona, tsy any anatin'ilay tsy any izany ny problème fa tandidon'i Jesosy Kristy le ondry tsy misy kilema dia tsy efa ezaka izany ve le fahafoizana ondry tsy misy kilema sy ny fikarohana an'izay ondry tsy misy kilema izay. Saotra tompoko. Ya, le voalohany aloha
azava ihany izy rehefa ao amin'ny tapany faharoa le ao anaty arche de l'alliance tsy hovaliako mihitsy iny fa any iny no hovaliako zany le hoe tsy ezaka ve le izy ao anatin'ny fanekena taloha tena niposeny olombelona mihitsy Andriamanitra hatrany amin'ny limitiny zay mihitsy ny fanekena taloha zany hoe nasehon'Andriamanitra mihitsy hoe atya dia arianareo de mezalo nareo manatona amin'ny ezaky ny tenanareo zay mihitsy ny fanekena taloha ny olombelona mihitsy aloha ny nasehon'Andriamanitra nanatona azy fa napetrany tsara ny limity hoe za zao de za zao fa tsy conscient mihitsy ny olombelona hoe Andriamanitra ne ka tsy azo atonina ary tsy tafanatona an'Andriamanitra ianao raha amin'ny herin'ny tenanao fa nasehon'Andriamanitra mihitsy zay tao anatin'ny fanekena taloha raha mamaky ny fanekena taloha ray amanontolo tsika tsy zay mihitsy le imagin'le izy ny olombelona zay miezaka manatona an'Andriamanitra amin'ny lalàna sy ny didy isan-karazany zay ny fanekena taloha de tena niezaka izy fa finalement defahiry izy ary zay no tsy maintsy nisy solution définitive nomen'Andriamanitra satria tena defahira foana ny olombelona tadiova ny ten'Andriamanitra de miteny hoe zay diso amin'ray loha de diso amin'izy rehetra ny Andriamanitra tsy mangataka aminao 19/20 fa ny an'Andriamanitra 20/20 tanteraka ao ve ny 20/20 zay ny an'Andriamanitra 24 heures/24 7 jours/7 zay ny an'Andriamanitra satria Andriamanitra masina loatra tsy possible mihitsy ny anatonanao anazy amoahanao tsy possible zany fa tsy maintsy izy ny manatona antsika ary izy ny mampanatona antsika amin'ny alalany rery no afaka manatona antsika ao masafy voalohany zany ny tapany voalohany teo de ny fisarana tamin'Andriamanitra ny tapany faharoa nazavaina teo dia Andriamanitra ny olombelona miezaka manatona an'Andriamanitra fa ny de diso daholo zay rehetrarehetra zay satria tafasaraka tamin'Andriamanitra foana ny olona inona ary ny vahaolana inona ny tena vahaolana zay ny atao hoe filazana ratsy le nyresantsika rehetrarehetra teo ny filazana ratsy de hoe tafasaraka tamin'Andriamanitra tsika mpanota daholo tsika rehetrarehetra satria maka ny endriky i Adama voateraka tsika de naka ny endriky Adama nefa mpanota zany hoe voateraka ny zaza dia tahaka ny endriky Adama ny dikan'izany dia mpanota ny zaza tsy resaka acte no mampanota azy fa natiora mpanota voateraka izy de taranaka Adama nandiova n'lay ota tao edena zay nataony Adama satria lasa tahaka ny endriky Adama izy dia mpanota izy zany de ny vahaolana eo ny problème ny olombelona ny vahaolana tsy hoe satria mpanota de iesaka zany ianao an'izao de anao an'izao de anao an'izao de anao an'izao na vitanao daholo ary ny zavatra rehetrarehetra de natiora mihitsy no tsy miova ka rehefa tsy le natiora ny miova de tsy tafiditra ao amin'Andriamanitra ianao tsy tafaray amin'Andriamanitra ianao la preuve zany ny kahan'ny religion sasany bouddhisme raisiko ka ohatra reny moine tibétain reny moine tibétain tsy mifampikasoka aman'olona mihitsiny sady tsy misotro izy tsy mifoka tsy mikasika vehivavy zay tsy rehetrarehetra zay tsy tianao rehetrarehetra ataony daholo voavonjy izy sa tsy voavonjy tsy voavonjy izy satria le natiorany mihitsy ny tsy miova mazava tsara le resaka de indrisy fa mangala tahaka an'io ny kristianisme ary eo ny olana satria lasa ny kristianisme koa ny sasany mangala tahaka an'io za oha tsy miteny hoe ratsy zany lasa mifaty hanina lasa miarotory mivavaka mitovy amin'ny méditation ihany zany lasa manao ty zavatra rehetrarehetra ty nefa ny natiranao mbola lay natiora adamika le natiorany Adama ao ya inona ary ny vahaolana de tsy maintsy lay Andriamanitra
mazava lay nyteny hoe misiny mazava no mandeha midina makaty amin'ny tontolon'ny aizina. Zay ihany ny vahaolana, tsy misy afa-tsy izay. Tsy maintsy izy mazava ny mandeha midina makaty amin'ny maizina, tsy maintsy izy fiainana ny tonga maketo amin'ny fahafatesana, tsy maintsy izy fahamasinana ny mandeha manadio ny maloto. Zay ihany. Dia ny vahaolana dia lasa izy nidina ary dia tonga nofo Andriamanitra. Taberna kely, ny Andriamanitra tsy mitoetra anday tany amin'ny fanikena taloha izy teo amin'ny taberna kely ihany nisy azy, teny ivelany tsy nisy azy. Eo amin'ny taberna kely rery ihany zany ny présenceny, eo ihany izy ny azo atonina. Fa tamin'ity indray mandeha ty kosa, tao amin'ny Jesosy Kristy no ny tabernakileny. Jesosy Kristy, ilay Andriamanitra en personne, tonga nofo teto amin'izao tontolo izao. Ny dikany hoe Emmanuel, dia Andriamanitra mitoetra amintsika, mitoetra anday. Ary ny teny dia tonga nofo. Ary nonona tamintsika ny tabernakle tahaka n'ilay tany amin'ny fanikena taloha. Ny tabernakle tamintsika. Fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'i Mosesy izy, fa ny fahasoavana kosa amin'izay dia nomena tamin'ny alalan'i Kristy. Fahasoavana dia nomena tamin'ny alalan'i Kristy. Rehefa tonga teto amin'izao tontolo izao ilay fahazavana tsy mpitondra fahazavana izy, fa fahazavana, il est la lumière. Rehefa tonga teto amin'izao tontolo izao ilay fahazavana, ilay fiainana, ilay fahamasinana, ilay fahamarinana sy ny je suis an' Jesosy rehetrarehetra, rehefa tonga teto izy dia nasehoany amin'izay. Ao anatin'ity video manaraka ity ny zavatra nataony voalohany aloha lasa izy niakatra teo amin'ny tendrombohitra, mont de la béatitude, Matthieu 5, 6, 7. Inona ndika mont de la béatitude? Ndikany hoe béatitude dia ny perfection humaine à son sommet. Andriamanitra rehefa miakatra eo ambony tendrombohitra dia misy dikany foana izay ara-panahy. Ny karan'Andriamanitra teo amin'ny tendrombohitra Sinay aloha izy nasehoany hoe za dia Andriamanitra mampatahotra. Fa tia iverenako kely fotsiny, raha ohatra ka tena nitahotra ny tokony manova olona dia ny zanak'Israely ny tokony niova voalohany. Tsy izany? Raha tsika ve zao no mahita ohatra hoe tendrombohitra Manjakamiadana mivoaka le lafo sy zany ohatra ny ahoana zany, etsana ane zany. Fa tsy nampiova ny zanak'Israely zany, tsy nampiova avy zany. Raha ivolana taorinan'izay dia nanota izy, dia nivadika tamin'Andriamanitra izy. Niakatra teo amin'ny montagne de la béatitude indray Jesosy, Matthieu 5, 6, 7. Ary nenjanony Jesosy faran'izay mafy ny lalàna, nenjanony faran'izay mafy aloha. Ahoana ny zavatra nitenen'i Jesosy tao? Ny lalàna ozy izy miteny aza mijangajanga, fa za kosa ozy izy miteny aminareo hoe ahoana ozy izy? Vao mijery fotsiny ianao dia efa izy. Sao dia mieritreritra hoe tsy manao fa vao mijery dia efa izy. Lalàna ozy izy dia miteny hoe aza mamono olona, fa zay rehetra miteny hoe fo kely dia mendrika atsipy any amin'ny elo ozy izy. Tsy haiko raha azontsika ny dikan'izany. Nenjanon'Andriamanitra tanteraka amin'izay ny lalàna, satria ny fariseo ny seho enjana hoe vitana io, dia nenjanon'Andriamanitra amin'izay ny lalàna. Tsy resaka ivelany io, fa resaka ao anatin'ny fo. Resaka ao anatin'ny fo io. Dia ianao zany tsy ny zavatra sehonao ivelany ozy izy ny important, fa ohatrany ahoana ianao. Dia nenjanon'i Jesosy izay lalàna ao Matthieu toko raha mamaky tsika. Ary raha tsy mihoatra ny fahamarinan'ny mpanoran-dalàna sy ny fariseo izy ny fahamarinanareo, tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra ianareo. Raha vao tsy mihoatra ny fahamarinan'ny mpanoran-dalàna sy ny fariseo. Mpanoran-dalàna sy fariseo zany nefa raha jerena ety ivelany enjana zany, enjana zany. Fa raha tsy mihoatra an'ireo izy dia tsy mahazo miditra ao anaty fanjakan'Andriamanitra ianao. Napetrak'Andriamanitra amin'izay zany ny standard. Jesosy napetra ny standard. Tia ny standardako, fa tsy le lalàna taloha, tia ny standardako, enjana kokoa. No lay didy folo tary ny zavatra nitenen'i Jesosy teo amin'ny teo amin'ny mont de la béatitude ao Matthieu 5, 6, 7, enjana lavitra no lay didy folo tary. Enjana be, nenjanony le izy. Dia rehefa avy nenjany le izy dia nasehon'Andriamanitra kosa amin'izay. Ary eo no mila azontsika. Zavatra anankiroa ihany. Ny réaction an'i Jesosy manoloana ny olona dia anankiroa ihany.
eo anoloana amin'ny fariseo izy dia omen'ny fariseo ny lalàna. Fa eo anatrehan'ny olona manaiky resy izy dia omeny azy ny fahasoavany sy ny famondram-pony. Zay ihany ny lecture amin'ny baiboly, tsy misy afa-tsy izay. Rehefa niakatra teo amin'ny tendrombohitra izy ho jerentsika ty vidéo ty. Ay, zafady. Rehefa tonga teto amin'izao tontolo izao izy, dia lasa niverina. Tany amin'ny Adamontsika nahita an'ity, nitafy an'ilay kabôdy izy, ary tahaky ny olombelona, tena olombelona. Fa saingy izao, Jesosy mampiavaka an' Jesosy dia izao, itsika rehetrarehetra taranaky i Adama, satria avy amin'ny Adama ny raintsika. Fa Jesosy kosa iza ny rainy? Fanamasina. Ny fanamasina no mipetraka tao an-kibon'ny Maria. Ny an'i Jesosy tsy sperma no concevoir anazy, fa tonga dia ilay esprit no concevoir anazy. Dia ny dikany, izy ny premier être humain tsy taranaka i Adama. Izany hoe izy ny premier être humain tsy nandova an'ilay ota tao amin'ny i Adama. Zay mahatonga anazy hoe tsy mpanota izy. Zay mahatonga an' Jesosy hoe tsy mpanota, satria izy ny tsy nandova ota olombelona tonga nofo tsy nandova ota voalohany. Tapaka teo aminy ilay ota avy any amin'ny Adama. Izy no être humain voalohany, tsy nandova ny ota io tao amin'ny Adama. Ary rehefa teo amin'ny batisa izy dia nisy an'ilay fanamasina izy, ilay voromailala ny latsaka iny. Dia izy Jaona rehefa nanondro azy hoe indro izy ny zanak'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao, manaisotra, enlever, manaisotra, manara. Izany hoe Jesosy Kristy ilay zanak'ondry ohatra ny tany amin'ny testamenta tany amin'ny fanekena taloha, izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Dia rehefa tonga izy dia ho asehoko antsika amin'izay. Izao ny zavatra nitranga tany amin'ny fanekena taloha. Nahitantsika ilay tao amin'ny toby teo, izay mikasika maloto, ny olona madio mikasika maloto dia manenona lasa maloto. Dia inona mitranga aminy? Mivoaka ny ivelan'ny toby. Izay madio ka mikasika maloto dia mivoaka any ivelan'ny toby. Fa tamin'ity indray mitorak'ity amin'izay rehefa tonga Jesosy, rehefa tonga ilay fiainana, rehefa tonga ilay fahadiovana, rehefa tonga ilay fahazavana, dia rehefa ilay madio no mikasika maloto dia inona no nitranga? Madio maloto. Navadika Jesosy amin'izay. Tany amin'ny fanekena taloha ny olombelona miseho madio rehefa mikasika maloto dia maloto. Fa rehefa tonga Jesosy Kristy ilay madio, izay nikasihany rehetra dia nadio avokoa. Maloto rehetra nikasihany dia nadio avokoa. Miboka nikasihany dia madio. Vehivavy nandeha rà nandritra ny 12 taona, tsy azo kasihany izany tany amin'ny fanekena taloha, vao nikasika taminy dia nadio. Ny faty izay nikasihany Jesosy nitsangana, nifamadika ny resaka. Dia ho jerentsika ao anatin'ity vidéo ity zany. More than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air, for they neither sow, nor reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Which of you by worrying can add 1 cubit to his stature? So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin, and yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Now, if God so clothes the grass of the field, which today is, and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith?
and the rain descended. The floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. Lord, if you are willing, you can make me clean. I am willing. Be cleansed. Ino no fahagagana voalohany indrindra nataon'i Jesosy. Iny boky iny a tany ivelan'ny Toby. Tsy maintsy tany ivelan'ny Toby iny boky iny. Dia rehefa avy nitory Jesosy a, dia raha nahita an'ilay vidéo teo tsika, ilay boka tsy afaka nanantona ny olona mihitsy. Satria manino? Satria maloto izy. Maloto izy. Matsiaro izy hoe tsy afaka manantona ny olona, ailokiloko ny olona. Tsy mendrika ny olona, ary izay ny tena raha manantona ny olona teo izy dia voatora-bato. Voatora-bato. Sara amin'ny fiarahamonitsika mihitsy anie izany. Tsy afaka manantona ny olona. Dia inona ny zavatra nitranga? Ny zavatra nitranga dia Jesosy Kristy no nandeha niala avy eo amin'ilay tendrombohitra ary nidina nanatona azy. Lasa Jesosy nidina nanatona azy. Ary dia rehefa nanatona azy izy dia nikasihan Jesosy amin'izay ilay boka. Impossible zany any amin'ny fanekena taloha. Zavatra impossible zany any amin'ny fanekena taloha. Raha vao mikasika boky ianao dia ohatra ianao any ivelan'ny Toby miaraka aminy. Fa navadika Jesosy ilay izy. Nanomboka teo navadika Jesosy ny tantaran'izao tontolo izao. Nanomboka tamin'iny navadika Jesosy ny tantaran'izao tontolo izao. Lasa izy no mikasika ny maloto rehetra. Ary izay daholy ny Matthieu Marc ny tantarany zany tantaram-piainan'i Jesosy dia izy no nanatona ny olona. Ary gaga amin'ny fariseo. Izao aloha ny tenenin'ny fariseo. Fa maninona ozy izy ny mpampianatra ireo no miara-misakafo amin'ny mpanota sy ny mpijangajanga ary ny mpamoretra. Dia ozy izy Jesosy. Tonga ozy izy John nampatombatisa io resahana io. Tsy nihinana ozy izy sady tsy nisotro dia lazainareo fa manana démonie. Fa rehefa tonga kosa ozy izy ny zanak'olona, nihinana sy nisotro dia lazainareo fa sakaizan'ny mpamoretra, mpijangajanga, fatra-pitihena sy mpisotro divay. Zay no nitenen'i Jesosy. Zay no nitenen'i Jesosy. Tadio tsara fa Jesosy teto amin'izao tontolo izao, ny présencean'i Jesosy dia tsisy afa-tsy tany amin'ny olona tany ivelan'ny Toby. Tany amin'ny olona izay vao ilikiliky ny fiarahamonina. Zay ny présencean'i Jesosy. Zay ny présencean'i Jesosy. Raha iso sary an-tsaina izany hoe Jesosy miaraka amin'ny fariseo, miaraka amin'ny mpamoretra azafady, dia eo tongony eo Maria Magdalena manasa ny tongony amin'ny volony. Zany ny sarin'i Jesosy. Fa sarotra be mieritreritra an'izany.
sarotra be mieritreritra an'izany satria jesosy kristy ilay fahadiovana no tonga teo voan'ny fahalotony. jesosy kristy ilay fahazavana no tonga ny teo voan'ny fahamaizinana. zay le imazy. zay le imazy zay. de rehefa vita zay rehetrarehetra zay de ny tena natongavany de ny anaisotra tanteraka ny fahotany zao tontolo zao. anaisotra ny fahotany zao tontolo zao. Rehefa vita ilay fampisehoany fa izy ny fahazavana, ary rehefa mikasika ny maloto ny mikasika ny maizina ny fahazavana de mazava ny maizina. Rehefa mikasika ny fahalotona ny fahamasinana de madio ny fahalotona. Rehefa vita zay a de niakatra teo amin'ny hazo fijaliana izy. Ty video manaraka ty a, ty tena important be, fa raha azontsika ty a de ty ny tena ivon'ny hazo fijaliana, ivon'ny filazantsara ray manontolo, ary tiano zava-miafin'ny hazo fijaliana. Ao anatin'ity daholo ny zava-miafin'ny hazo fijaliana. Satria zavatra ra-panahy tsika efa mahafantatra daholo raha kristianina ianao de mahafantatra fanomboana teo amin'ny hazo fijaliana hono Jesosy, fa ny heviny ara-panahy no azavaintsika amin'ity video ty. Ho tapatapahana de sady azavaiko le izy. Efa soraitra azavady. Vetivety aloha. Raha nahititsika teo a, teo ambony tendrombohitra, teo Kalvari, no nisy an'ilay hazo fijaliana anankitelo. Zay a. Ary Kalvari de tany ivelan'ny Jerosalema, any ivelan'ny Toby. Satria ny olona rehefa vonoina tsy azo vonoina ao tanàna, tahaka ny tany amin'ity fanekena taloha ihany, fa rehefa vonoina izy de tsy maintsy any ivelan'ny Toby. Any izy ny tsy maintsy vonoina. Zay ny zavatra voalohany. Niakatra teo amin'ny tendrombohitra indray Andriamanitra. Niakatra teo amin'ny tendrombohitra Andriamanitra indray Andriamanitra. Tamin'ity iray mitoraka ity. Fa rehefa niakatra teo izy de eo irery no afaka atonon'Andriamanitra. Teo amin'ny tendrombohitra Sinay Andriamanitra tsy azo atonona ny teo satria kotrika, tselatra, afo ny teo. Fa teo Kalvari Andriamanitra tao anatin'ny fitiavany. Ary eo rery no azon'ny olombelona anatonana an'Andriamanitra. Tsisy toerakafa azon'ny olombelona anatonana an'Andriamanitra afa-tsy Kalvari. Eo ihany. Eo ihany Andriamanitra no accessible. Satria eo rery ny lalana. Tsisy afa-tsy eo. Raha mitady lalana hafa akoatran'ny eo anao de sahirana ary lany andro. Fa eo irery ny lalana azo anatonana an'Andriamanitra. Rehefa teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy de nisy teny maromaro ny tenenin' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. De ho jerentsika ao anatin'le izy a. Voalohany aloha nisy an'iny soratra iny teo. Io soratra io de le nisoratan'i Pilato, izay miteny hoe Jesosy Kristy mpanjakan'i Jiosy. De nisoratany tamin'ny teny Hebreo, tamin'ny teny Grika, ary tamin'ny teny Latina. Dia io teny io rehefa avy eo iverenantsika satria aoriana kely ny fanazavana an'io, fa io teny io dia rehefa nahita an'io teny io ny Jiosy dia ny anaran'Andriamanitra no nisoratra teo, Yashveash. Ny anaran'Andriamanitra no nisoratra teo. Ary rehefa nisoratra teo ny anaran'Andriamanitra dia taitra ny Jiosy, dia ny tenin'ny Jiosy hoe tsy ho eo io mpanao io, satria ny acronyme an'Andriamanitra no nisoratra teo. Dia rehefa dia hozy izy Pilato hoe izay voasoratra dia voasoratra, tsy azo hovaina intsony. Ny teny voalohany tenenin' Jesosy dia hozy izy hoe raha eo mamelany elony fa tsy fantan'izay ataony. Ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe Andriamanitra hozy izy tsy mihaino ny mpanota fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no henoiny. Zay ny tenin'Andriamanitra. Na inona vavaka ataonao
na inona blabla ataonao rehefa ohatra ka mbola tsy nateraka indray ianao dia tsy afaka mifandray aminao Andriamanitra. Izay no mila mazava aloha izany. Tsy afaka mifandray aminao Andriamanitra satria Andriamanitra dia fanahy. Tamin'io fotoan'io izavy ny olona nanana fanahy masina. Jesosy Kristy irery. Mbola tsisy olona nateraka indray teo na ray aza. Izy rery. Izany hoe izy rery no nanana accès tamin'Andriamanitra. Ary io vavaka nataon'i Jesosy io irery no vavaka famelan-keloka henon'Andriamanitra. Io rery ny vavaka famelan-keloka henon'Andriamanitra. Satria Jesosy Kristy irery no ilay sorona fanatitra fanaovam-panavotana izay mampionona ny fahatezeran'Andriamanitra. Dikan'izany dia izao, fa maninona no hoe ray eo mamela ny elony fa tsy fantan'izay ataony. Ny problème antsika olombelona dia izao. Ny tena fond problème antsika olombelona tsy mahatsapa fiadanana sy fitsaharana antsika. Fa maninona tsika no tsy mahatsapa fiadanana sy fitsaharana? Satria tsika tsy mahatsiaro fa voavela eloka. Tsy izay. Za tsy ampanangan-tanina fa raha hiteny hoe izavy mahatsiaro fa voavela eloka, mino fa betsaka ny tsy mahatsiaro fa voavela eloka. Fa ny base ny filazantsara dia voavela ny elokao. Voavela ny elokao. Izay aloha ny base ny voalohany indrindra. Jesosy rehefa nasitrana, izy tsy miteny hoe ndana zao ataona, zao ataona, zao atao, mino ve ianao izy. Voavela ny elokao. Izay ny ataon'i Jesosy rehefa manasitrana izy. Tsy manao blabla be Jesosy. Voavela ny elokao. Base ny filazantsara zany dia voavela ny eloka. Zao nefa ny olana. Mety misy amintsika réformé protestante, tsy problème zany. Fa raha pandray fanasan'ny tompontsika dia rehefa nandray fanasan'ny tompo dia zao ny voady atao. Voavela ny eloko, azoko ny. Izay ilay voady atao. Voavela ny eloko, azoko ny famonjena. Marina aminao ve zany? Marina aminao ve zany? Dia manontany tena aloha. Tena marina aminao ve zany taminao nanao an'iny? Tao anatin'ny fonao sampilivava. Voavela ny eloko, azoko ny famonjena. Isan-kalahady, misy atoko fivavahana, isan-kalahady dia miteny an'ity, sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isainy Jehovah eloka ary tsy misy fitaka amin'ny fanahiny. Isan-kalahady. Marina aminao ve zany? Satria ny famelan-keloka ny varavarana hidirana amin'ny fiainana mandrakizay. Ny famelan-keloka. Ary ny famelan-keloka ny varavarana manokatra ny famelan-keloka dia tokana ihany. Inona ny varavarana manokatra ny famelan-keloka? Tsy misy famelan-keloka raha tsy misy ny rahalatsaka ihany no manokatra ny famelan-keloka. Fa tsy ny zavatra ankoatran'izay. Ny rahalatsaka no manokatra famelan-keloka. Ozy izy Jesosy hoe raiko mamela ny elony fa tsy fantan'izay ataony. Dia ozy izy ny olona za mbola tsy voavela ny eloko. Jesosy en personne nefa miteny amin'ny hazo fijaliana hoe mamela ny elony fa tsy fantany izay ataony. Nareo sao dia mieritreritra hoe ilay mamela ny elony fa tsy fantan'izay ataony, sao dia eritreritinareo ho an'ny Romanina na ho an'ny reto jiosy reto. Ho an'ny zalahy tena marina izany. Fa ho an'ny olombelona rehetra no nitenenan'i Jesosy teo. Raiko mamela ny elony fa tsy fantan'izay ataony. Ho anao no nitenenan'i Jesosy an'izany. Ho anahy no nitenenan'i Jesosy an'izany. Inonao ve zany? Izay ny zavatra voaloha. Dia rehefa avy eo dia ny tenin'i Jesosy manaraka. For they know not what they do. Tao anatin'izay any amin'ny Luka toko fahavalo ambin'ny folo angambany raha tsy diso dia misy teny manao hoe ary tamin'izany izy nanomboka tamin'ny ora fahaenina ka hatramin'ny ora fahasivy dia maizina ny tany, maizina ny lanitra. Dia ny fanontaniana mipetraka dia hoe fananinona ny maizina ny lanitra? Fananinona ny maizina ny lanitra? Maninona ny maizina ny tany aman-danitra? Inona ny antony?
aona fahazoantsika azy tsy azontsika ve vangongo teo ambony lohan'i Jesosy ny fahotany zao tontolo izao nandritry ny adiny 3 tadidinareo le tany amin'ny fanekena taloha le fahotan'le mpanota afindrany amin'ny zanak'ondry tamin'ity indray mitoraka ity nandritry ny adiny 3 ny vangongo teo ambony lohan'i Jesosy ny fahotany zao tontolo zao ny fahotany dada be anao ny fahotany atrany ny fahotany zanakao sy ny taranakao mandimby rehetrarehetrany dia ny vangongo teo amin'i Jesosy tamin'io fotoana io vangongo teo aminy ny ota fahafatesana ny aretina ny fahotana ny fanamelohana ny ozina ny aretina ary ny fahafatesana vangongo teo ambony lohan'i Jesosy nandritry ny adiny 3 My God. My God. dia ozy izy Jesosy hoe Andriamanitro nahoana ny de mahafoy ahy ianao io irery no toerana soratra ao anaty baiboly ka miteny Jesosy hoe Andriamanitro fa any amin'ny ambiny rehetrarehetra isaky miteny izy dia ozy izy hoe raha io fa io irery no nitenenany hoe Andriamanitro fa maninona fa naninona izy tamin'io fotoana io no niteny hoe Andriamanitro inona ny antony satria tamin'io fotoana io izy tafasaraka tanteraka tamin'Andriamanitra izay tsy nahalala ota dia nataon'Andriamanitra tonga ota mba ho tonga fahamarinana ao amin'Andriamanitra kosa isika fa izay tsy hainy lalàna satria ny nofony nalemy azy dia vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany nakaendriky ny nofotaka nanameloka ny ota tao amin'ny nofo Romains 8:2 tamin'io fotoana io dia ota Jesosy Kristy lasa ota izy tsy mpanota izy fa lasa ota izy za ianao ny hitan'Andriamanitra teo tamin'io fotoana io mpanota ilay vonganota no hitan'Andriamanitra teo ary dia nenjera tamin'ilay vonganota ny fahatezeran'Andriamanitra noho ny fisarahana vokatry ny ota nenjera taminy God, why have you forsaken me? nenjera teo amin'i Jesosy daholo mifindra teo aminy fahotany zao tontolo zao mifindra teo amin'i Jesosy ny fahotany zao tontolo zao nitrohan'i Jesosy tao amin'ny tenany daholo ilay fahamaizinana rehetra ary nahitsika teo nilatsaka tamin'ny tany ny rahan'i Jesosy misy dikany iny tsy nilatsaka teny ny ambony lohan'ny Petera ny rahan'i Jesosy fa nilatsaka tamin'ny tany lao hazava tsara le resaka tsy hoe mipiritika ilay izy dia latsaka teny ambony lohan'ny Petera fa latsaka tamin'ny tany ny rahan'i Jesosy misy dika mantsy izay fahazavaiko izy rehefa avy eo nitrohan'i Jesosy daholo ny fahotany zao tontolo zao rehetrarehetra ary rehefa nitrohany daholo ny fahotany zao tontolo zao satria izy no lasa zanak'ondry dia rehefa vita izay rehetrarehetra izay tapitra ny adiny 3 nitrohany n'izay fahotany zao tontolo zao zay rehefa mitena hoe zao tontolo zao dia izao tontolo zao zany hoe nanomboka tany amin'ny Adama mandrapatonga ny hoe tsy haiko roviana iza ny taranaka farany indrindrany satria
ny famelan-keloka tsy misy afa-tsy io. Ny zanakao mbola ny zafiafinao zany zay mety mbola tsy teraka akory androany, de efa io ny famelan-keloka ho anazy. Raha mino izy mazava tsara le resaka, tsisy tsony. Ary zay ny tsy mampitombona an'le hoe voavelany eloko androany de ny amin'ny manaraka tsy voavela tsony, satria na ny taranakao mbola ho avy arany, efa io ny famelan-keloka ho azy. Raha mino izy mazava tsara. Ndre mandeha ihany Andriamanitra nanao an'izay, ary ny tena mila azontsika de zao ao amin'ny tontolo tsy hita maso, efa mazava ny teny any amin'ny Petera sy any amin'ny Apokalipsy ihany hoe izy ozy ilay zanak'Andriamanitra zay novonoina talohan'ny fanorenana izao tontolo zao. Tao amin'ny tontolo ara-panahy izy efa vita ny sorona, fa teo amin'ny tontolo hita maso izy 2 taona lasa vao naseho an'Andriamanitra teo zay. Zay vao nasehony. Zay moa mahasamihafa an'le kronosy amin'ny fotoanantsika olombelona sy ny kairosy amin'ny fotoanan'Andriamanitra. Ny an'Andriamanitra efa vita daholo ny zavatra rehetra, fa asehony mifanaraka amin'ny fotoanantsika olombelona, aseho mifanaraka amin'izay. Rehefa vita zay, rehefa nitrohany tao amin'ny tenany daholo ny fahotany zao tontolo zao, de ny teny izy hoe vita, vita. Ka rehefa Andriamanitra no miteny hoe vita, de vita sa tsy vita? Fa ny olombelona tsy manaiky. Fozy izy ny olombelona mbola apiko ka. Mbola tsy vita tsara, mbola apiko. Zay ny problème ny olombelona. De nitrohany Jesosy Kristy teo daholo zavatra rehetra. Finished! Ozy izy hoe vita. Ary rehefa niteny zao ny mila azontsika, Jesosy rehefa niteny an'io vita io tsy niteny malemilay izy vita, tsy nanao an'izany izy. Fa tamin'ny feo mahery izy nika hoe vita, tout a été accompli. Zany hoe tao anatin'ny herin'Andriamanitra mihitsy izy niteny hoe vita, fa tsy malemilemy izy no niteny an'ilay izy. De rehefa niteny izy hoe vita tao amin'ny tontolo ra-panahy, nifindra teto amin'izao tontolo zao amin'izay ny fahazavan'Andriamanitra. Tahaka n'le tany amin'ny fanekena taloha mihitsiny, nisy transfert nitranga tao. Father, to your hands. Niverina amin'izay izy niteny hoe raha eo an-tananao no atolotry ny fanako. Niverina amin'izay izy niteny an'ilay izy. Teo izy Andriamanitra de rehefa avy eo amin'izay izy raha eo. Ity misy teny anankiray izay tsy hoe ahitsiko fa ho azavaiko. Fomba fitenitsika le hoe maty noho ny fahotantsika Jesosy Kristy. De androany te hiteny taminareo hoe tsy ny fahotantsika ny nahafaty an'i Jesosy, fa raha ny fahotantsika ny nahafaty an'i Jesosy de inona ny zavatra nitranga? Raha ohatra n'le tany amin'ny zanak'ondry taloha, inona ny zavatra nitranga? Tsy maintsy avery ny osoriny io. Tsy maintsy avery ny osoriny io raha ohatra ka ny fahotantsika ny nahafaty azy. Fa tsy ny fahotantsika ny nahafaty an'i Jesosy, fa i Jesosy Kristy nanolotra ny ainy. Samy hafa be misy différence ngeza be mihitsy. Ary io ny tenenin' Jesosy ao amin'ny Jaona 10:7-12. Tsisy manana fahefana hanaisotra ny aiko amiko izy Jesosy, fa za manana fahefana hanolotra azy, ary za manana fahefana haka azy indray. Zany ozy izy de fahefana, zay ndraisiko tamin'iray. Za manana fahefana hanolotra ny aiko, za manana fahefana haka azy indray. Inona ny dikan'izany zavatra zany? Tany amin'ny fanekena taloha tsy maintsy mivonoana le sorona aloha, zay vao natsipy tao anaty afo. Azonareo? Tsy maintsy zay no nitranga, ny vonoana ny sorona zay vao natsipy tao anaty afo. Satria inona ny antony? Tsy possible kosa fampijaliana biby raha ohatra hoe biby ondry iny tsy vonoa fa tonga de atsipinao ao anaty afo, satria ny afo ny dika amin'ny fahatezeran'Andriamanitra. Maty aloha le ondry zay vao miatra amin'ny fahatezeran'Andriamanitra le afo zany. Nen Jesosy tsy izay, velona izy niatra tamin'ny fahatezeran'Andriamanitra.
izy taona izy le faty zay natonga anazy ny teny niatra tamin'ny daholo ny fatyzeran'andriamanitra rehetrarehetra hitanareo any amin'ny teo amin'ny tendrombohitra karmela rehefa niady Eli sy mimpaminany baly de mifanao defi teo de ozy izy Eli okey arany ndao ary ozy izy tsika samy anao altara samy anao altara tsika de ny anao ozy izy a ny anareo aloha ozy izy ataovy de zao atsovy daholo ny andriamanitra reo fa zay milatsaka avy any an-danitra ny afo zay ozy izy ny ten'andriamanitra de lasa mpaminany ny bala nanao altara de teo izy nitetika tena teo de niantso de niantso de niantso mandraparivo ny andro tsisy nininina ny tranga de ozy izy Eli sao de mbola matoro ozy izy foazy ozy izy fa sao de mbola matoro ozy izy Eli sao de mbola lasa nandeha na sao de mbola zao fa foazy ozy izy tsisy nininina ny tranga teo de ozy izy Eli alao ary anjarako am'izay ozy izy de rehefa niteny Eli vo niantso Eli de nilatsaka avy any an-danitra ny afo fa zao ny nataony Eli talohan'izay nalai ny vato 12 de nataony altara de nasiny lavaka manodidina ny altara de rehefa nasiny lavaka manodidina ny altara de nasiny Eli rano teo amin'ny altara ny fenony rano tanteraka mihitsy zany akiozy izy zany hoe tsy haiko daba firy zany nalatsaka Eli teo amin'ny altara lena tanteraka le altara de rehefa nilatsaka avany ny afo de imaginenao hoe le vato zay natao altara lasa lavenina de le rano ritra ndana mba manandrany ianao raha vitanao zany dory ny vato fa tsy lasa lavenina zany io fa zay ny fahatezeran'andriamanitra zay ny puissance an'andriamanitra zany rehefa mianjera puissance ny HVH rehefa mianjera zay ny puissance an'izay izay puissance n'le fahatezeran'andriamanitra zay nianjera teo amin'ny Jesosy Kristy fa tsy nahafaty azy tsy nahafaty azy inona ny dikan'izany ny dikan'izany de tsotra tany amin'ny fanekena taloha kely lay sorona ka rehefa nianjera tamin'ny fahatezeran'andriamanitra tsy maintsy vonoina aloha izy zay vao afaka mianjera amin'ny fahatezeran'andriamanitra fa tamin'ity indray mitoraka ity lehibe lavitra noho ny fahatezeran'andriamanitra ilay sorona teo amin'ny hazo fijaliana lehibe lavitra noho ny fahotany zao tontolo zao lay sorona teo amin'ny hazo fijaliana important be zay lehibe lavitra noho ny fahotanao zay eritreretinao fahotanao zay tsy haiko zay any anatin'ny fonao lehibe lavitra noho izany lay sorona teo amin'ny hazo fijaliana ka nanianjera taminy ara ny fahatezeran'izao tontolo zao ny fahatezeran'andriamanitra dia tsy nahafaty azy fa izy ny tsy maintsy nanolotra ny ainy mazava natolony ny ainy My spirit. vita ny famonjena naveriny tamin'andriamanitra le fanahy de iverina kely tsika amin'ilay ito le soratra ny teneniko teo amin'ny hazo fijaliana io le soratra teo amin'ny hazo fijaliana ny soratra teo tamin'ny teny hébreu tamin'ny teny grika tamin'ny teny latina amin'ny teny hébreu de Yeshua Hanazarei Vemelek Yehudim avateisme mamaky Yeshua Hanazarei Vemelek Yehudim de raha mandray tsika ny reto lettre voalohany reto 1 2 3 4 de HVH acronyme le apatika hoe raitra azafady io no misoratra teo Yoshua le Nazir roi des Juifs de rehefa raisina le lettre voalohany satria zay ny acronyme ny anjiosy de ny anaran'andriamanitra no misoratra teo io le anaran'andriamanitra tsy azo tsy voatonina raha ny tena marina tsy voatonina izy io satria isaky ny miaintsika miaspire sy anytsika mamoaka an'io anaran'io fa tsy zany ny anaran'io tsy zany Jehovah na Yahvé na tsy zany ny fanononan'io fa isaky ny miaintsika
dia mamoaka an'io anarana io, isaky mamoaka fofinaina ny olombelona dia mamoaka an'io anaran'Andriamanitra. Zay tsy hay vakiana le izy satria fiainana io. Io no soratra teo dia azontsika saratsaina hoe iza le nombohana teo amin'ny hazo fijaliana. Iza zany no nombohana teo amin'ny hazo fijaliana. Toy soraitra azafady. Raha anao synthèse kely vetivety amin'izay dia izao le izy. Rehefa niteraka Adama dia nitaranany rehetra lasa mpanota avokoa. Tsy niresaka acte mihitsy tsika zao teo fa tena le natiora mihitsy. Zay nateraka Adama rehetra dia mpanota avokoa. Ka raha te-tsy ho mpanota ianao dia tsy maintsy mifindra mankato amin'ny taranaky ateraky Kristy. Zay ihany ny vahaolana. Tsisy afa-tsy izay. Zay ny andovana ny fiainana mandrakizay. Raha ny tena marina zany ny fahotanao. Zay ilay nazavaina teo hoe nentin' Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Makanesa ty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatra entana. Zany manome anareo fitsarana. Maivana netako izy izy. Dia ny zavatra important mila azo dia izao. Maty ho anao Kristy. Maty, voavelany elokao. Zay zany tena tiako azontsika mihitsy aloha androany. Voavelany elokao. Taloha, ankehitriny, ary no avy. Voavelany elokao. Ny fanontaniana mipetraka fotsiny dia izao. Inonao zay sa tsy inonao? Satria miankina amin'izay ny fiainanao. Voavelany elokao. Ary rehefa voavelany elokao dia niara-maty tamin'i Kristy kosa ianao teo amin'ny hazo fijaliana. Ozy izy Paoly niara-nombohana tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ozy izy. Ity tsy zavatra atao isan'andro. Eto koa mbola azavaiko. Fa ity zavatra efa vita fa miova amin'ny fanavozana ny saina. Anazavazatra kely fotsiny tadio fa itsika olombelona ny acte ataontsika dia miankina amin'ny zavatra ato anatin'ny saintsika. Ny latsaka atao anatin'ny fotsika dia mibaiko antsika hanao zavatra. Zay foana ny olombelona. Le pensées zany no mitarika hanao zavatra. Ka rehefa tsy azonao fa efa maty niaraka tamin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ianao ary tsy nonao zay. Dia ianao no andeha hanao an'izay isan'andro. Zany hoe ianao ihany lasa andeha hiverina hanao an'izay isan'andro. Mazava tsara? Dia miverina any amin'ny lalàna indray tsika. Lasa miverina riariana be ary indray tsika. Zay ny problème tsika kristianina matetika. Vita izay dia eto ny zavatra tena important ihany koa ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Satria ozy izy Paoly hoe raha tsy natsangany Kristy izy dia foana ny toroteninay. Foana ny finoana. Ary mbola ao anatin'ny fahotanareo ihany ianareo ozy izy Paoly. Raha ohatra ka tsy natsangany Kristy. Satria eo ny olana. Tsy vita maty fotsiny fa mila mitsangana koa. Zafady dia le izy zany dia zao zany fandehan'le izy. Jesosy Kristy satria mpanoty Adama dia ny vahaolana tsy maintsy tonga naka endrika Adama Andriamanitra. Io le teneniny ao amin'ny 1 Corinthiens 15 hoe le premier Adam ozy izy est une âme vivante et le dernier Adam Jesosy Kristy est un esprit vivifiant. Tonga olombelona Jesosy Kristy. Nombohana tamin'ny maty izy tao amin'ny Adama ary dia nalevina izy. Nombohana tamin'ny maty izy dia nalevina izy. Maty tao amin'ny Adama izy. Maty ao amin'ny Adama koa isika miaraka aminy. Tsy maintsy izay le izy. Finoana amin'izay ny zavatra resahako eto. Tsisy resaka acte ty resaka ty. Finoana aloha ny zavatra resahako eto. Maty niaraka tamin'i Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana izy itsika. Maty Kristy namelany helokontsika. Dia maty niaraka tamin'i Kristy amin'ny hazo fijaliana ary naleviny Kristy. Maty ilay être adamika. Maty ilay être adamika. Fa eto ny mahasamihafa ny tena fampianarana kristianina. Nitsangana tamin'ny maty Kristy satria tsy nahatazona azy ny fahafatesana. Tsy misy fahafatesana ao amin'Andriamanitra satria Andriamanitra no loharanom-piainana.
Kristy ny loharanom-piainana. Izy ny fiandohana, izy ny fiafarana, izy ny ivo ny zavatra rehetra, izy miazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny. Tsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy, voalohany vidin'ny fahafatesana tambin'ny ota. Nalohan'Andriamanitra ny vidin'ny fahafatesana tambin'ny ota. Tsy manatrosa tsony tsika. Vita. Tsy manatrosa tsony a. Tsy manatrosa tsony a. Eo anatrehan'ny devoly. Vita. Ary dia nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Ny fanondrona fahafatesana tsy inona ny herin'ny devoly fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Ary rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia azafady rehetra le aorinana eo. Aorinana ka. Nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Inona ny zavatra nitsanga? Iverina kely amin'izay a. Eto mba mangataka concentration kelinareo satria anao synthèse an'ilay izy amin'izay a. Rehefa mivoaka avao amin'ny Sahedeny Adamasevata dia tsika iny dia nisy anjely anankiroa tao Sahedena niambina ny hazonainy. Tsy azo idirana tsony teo amin'ny hazonainy. Zay le aniny. Tsy azo idirana tsony dia ozy izy rakareo dia nakaiza zany le hazonainy. Tsy azo nidirana tsony tao. Ary eo no tokony ho takatritsika. Raha ohatra ka anjely miaraka amin'ny kerobima anankiroa miambina ny hazonainy, ahoana moa ny fomba hatafidiranao tsony? Na zay fotsiny arany ny eritreretintsika dia tokony ho azontsika le izy. Tsy possible tsony nidiranao eo amin'ny hazonainy. Andana fiainana mandrakizay ianao. Tsy maintsy misy manokatra io varavarana io. Dia hozy izy Jesosy Kristy hoe zano vavahady, zano lalana, zano fahamarinana, zano fiainana, za daholy, je suis any daholy, tsisy je suis antsika io na kely ary. Je suis any Jesosy daholy. Za hozy izy. Dia zay ny voalohany. Le faharoa. Fa iny anjely iny nasehon'Andriamanitra indray teto teo amin'inona? Teo ambony fiaran'ny fanekena. Teo ambony fiaran'ny fanekena ilay izy nasehon'Andriamanitra indray. Miambina. Anjely, mijoro izy zany satria miasa izy dia mijoro ilay anjely. Eto ihany ny toerana azona miona amin'Andriamanitra. Eo ihany ny toerana anaovana an'ilay rakotra fanaovam-panavotana. Ao anatin'ity fiaran'ny fanekeny ity, tandindona mbola resahako a, dito folony tao, ny teany arona sy ny mana. Isaky ny misokatra, raha voasanatry misokatra ty sarony ity, dia maty ianao izay manodidina eo. Tahaka izany ilay tovolahy rehefa nampiakarin'i Davida hiakatra ao Jerosalema ty fiaran'ny fanekeny ity, dia ny ambony sarety, dia nitongilana ilay sarety, dia nisy lehilahy anankiray nanohana n'ity fiaran'ny fanekeny ity. Vao nikasika tamin'ity ny tanany tonga izy dia maty. Vao nikasika tamin'io dia tonga dia maty. Satria maninona? Fa izy ianao ny hanohana an'Andriamanitra. Ha? Masafa? Fa izy ianao no hanohana azy. Vao nikasika tamin'io dia maty. Dia izay zavatra izay, isaky ny raha voasanatry misokatra io, dia tsy maintsy faty manodidina an'io. Satria ianao raha vao atao anatrehan'ny didi folo, dia maninona? Tsy maintsy maty ianao. Sa misy tsy voaheliko amin'ny didi folo ato? Raha vao eo anatrehanao ny didi folo, tsy maintsy maty ianao. Ary io didi folo io tadidio tsara fa ohatran'ny chaîne izy io. Raha iso sara-tsaina misy chaîne dia anankifolo le izy. Dia ny fanahinao ery ambany ery. Dia ery ambany ery ny fanahinao dia ny elo ny fahaverezana aty ambany. Mila manapaka chaîne fila dia latsaka ianao. Ha? Ray fotsiny. Tsy mila manapaka chaîne be dia be. Manapaka chaîne ray fotsiny dia very ianao. Izay diso amin'ny ray loha dia diso amin'izy rehetrarehetra. Ka nizaniza zany ny fanatrika amin'ity didi folo ity dia tsy maintsy very. Tsy maintsy very. Ny antokana afaka manatrika an'io didi folo io, satria fahafatesana io, iza rery? Ha? Jesosy Kristy rery
ny fahafatesany sy ny fitsanganana. Fa Kristy ny farany lalàna ozy izy ho an'izay rehetra mino. Tsy maintsy izy rery no afaka mifanatrika amin'io didifolo io. Izy ihany no afaka mikovoriry anio ny fahafatesan'i Jesosy sy ny fitsanganany. Dikany zao tahaka ny tany amin'ny fanekena taloha, fahafatesana ny tambon'ny ota satria raha vao misokatra io dia tsy maintsy maty. Dia zay ny antony hoe eo voan'ny kerobima no alatsaka ilay rà fampionoana pahatezerana eo voan'ny reto. Mbola mitsangana ny kerobima tamin'io fotoana io satria mbola tsy vita ny asa. Mbola tsy vita ny asa ary rehefa nitsangana tamin'ny maty kosa Kristy dia ny zavatra nitranga. Raha mamaky tsika any amin'ny filazantsarany dia nisy anjely anankiroa teo andosy teo tongotra ny fasan'i Jesosy, ny lay vato natorian'i Jesosy. Nasehon'i Jesosy grandeur nature, nasehon'Andriamanitra grandeur nature amin'izay ny taberna kely, nasehony grandeur nature. Izay hita mpianatra, mpianatra nahita an'io dia nanoratra. Ity lay vato izay nipetrahan'i Jesosy, nidinany tany amin'ny fahafatesany. Ary rehefa nidina tao amin'ny fahafatesany izy nanatrika amin'ny fahatezeran'Andriamanitra dia vita ny asa. Dia maninona ilay anjely? Mipetraka izy sisa. Vita ny asa. Dia hozy izy ny anjely hoe fa maninona ny aty amin'ny maty ny tatavanareo ny velona. Vita. Efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Resy ny fahafatesana ary ny anjely efa mipetraka, misokatra, miverina misokatra. Le lalana taria amin'ny hazonainy. Lay nambena nanahavoaroaka ny Adamasevy, miverina misokatra. Ny porofon'Andriamanitra zany tamin'ny fampisarahany ny efitra lamba tao an-tempoly. Misokatra ny lalana. Satria iza nanokatra azy? Jesosy Kristy. Jesosy Kristy nanokatra ny lalana. Vita ny asan'ny anjely, hozy izy ny anjely hoe any amin'ny velona fa tsy tia maty tsony. Rehefa vita izay zavatra izay dia anao synthèse kely amin'izay azotsika azy. Ny dikan'izany dia zao, itsika satria mpanota vao nateraka ny olona dia nandova ota, ary mpanota dia tsy maintsy tonga olombelona Andriamanitra. Ary rehefa tonga olombelona Andriamanitra dia nomboana teo amin'ny Adama izy, nalevina izy ary nitsangana avy eo Kristy. Dia izay mino an'izay asa-pamonjeny izay rehetrarehetra dia lasa nateraka indray. Izay ny atao hoe filazantsara. Rehefa mino ny asa-pamonjena rehetra nyresahana io ianao hoe voavelana eloko aho. Maty niaraka tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ianao. Ary naleviny Kristy dia nitsangana tamin'ny maty Kristy satria ny tenin'ny Paoly any amin'ny Romanina dia zao ny tenin'ny Paoly any. Raha manaiky an' Jesosy Kristy amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia hovonjeny ianao. Izay ny tenin'ny Paoly. Nitsangana tamin'ny maty Kristy. Dia niara-nitsangana taminy, ary zao ny tena mahavariana fa Paoly no miteny an'ity, niara-natsangana tsika ozy izy dia niara-napetrany any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Hafahafa be ahoanza za eto nefa za ka io nefa niara-natsangany dia niaraka napetrany ao an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Zavatra ara-panahy zany, lalina be. Tsatsika. Fa raha ny tena marina, lay tena itsika, efa natsangan'Andriamanitra zany. Raha nino ny asa-pamonjena ianao dia efa miara-mipetraka. Ozy izy Jesosy. Tsy ahita azy ao tontolo izao ozy izy. Vetivety foana ozy izy dia tsy ho hitanareo, tsy ahita ntsony izao tontolo izao. Fa ianareo kosa ozy izy ahita satria velona dia velona ianareo. Andeha ozy izy hanamboatra fitoerana ho anareo. Ary rehefa vita hiveriny indray hiakanareo dia any amin'izay hitoerako no hitoeranareo koa. Dia aiza ary zao Jesosy? Ao am-ponao izy. Raha tena manana azy ianao, raha tena ninao izay zavatra niresahako rehetra izay. Izay hitoerako no hitoeranareo koa. Tsy ahita azy ao tontolo izao fa ianareo ihany ozy izy no ahita. Satria velona dia velona koa ianareo. Miara-mipetraka. Efa miara-mipetraka amin'ny Kristy ianao raha tena mino an'ireo zavatra izao. Dia
anazava amin'izay any resaka hoe être kristika sy être adamika. Alohan'izay aloha niakatra tany an-danitra, rehefa vita izay dia niakatra tany an-danitra Jesosy Kristy, zafady tonga dia alefa soretra fa tsy maninona. Niakatra ho any an-danitra, eo aloha mijanona kely antsika. Niakatra ho any an-danitra Jesosy Kristy rehefa nitsangana tamin'ny maty, ary dia niverina izy tamin'ny alalan'inona? Tamin'ny alalan'ny fanahy masina. Mijanona kely eo aho. Anazavako kely hoe inona ny tena dikany eo. Teo amin'ny tendrombohitra Sinay olona 3 maty satria nitonantonana nanatona an'Andriamanitra dia 3 izy maty teo. Fa tamin'ity indray mitoraka ity rehefa nilatsaka amin'ny fanahy masina dia vao niteny Petera dia olona 3 no mibebaka. Izay ny zavatra voaloha. Zavatra faharoa, Andriamanitra dia teny tonga nofo tao amin'ny alalany Jesosy Kristy. Teny Andriamanitra fa tonga nofo izy. Fa rehefa niakatra tany an-danitra Jesosy Kristy dia niverina indray ny fanahy masina tamin'ny alalan'i Kristy, ary tamin'ny fomba ahoana no niverenany? Mbola tamin'ny alalan'ny teny ihany. Mbola teny no niverenany. Satria nahoana? Rehefa nilatsaka ny fanahy masina dia niteny tamin'ny fiteny samy hafa tsy fantatra ny mpianatra. Tsy Alibaba no niteneniny teo. Tsy fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra, fa fiteny amin'ny fiteny samy hafa tsy fantatra. Izany hoe ny olona rehetra izay nanatrika teo raha gasy any teo dia nahita ny fanahy masina ny teny, nahen'ny fanahy masina ny teny tamin'ny teny malagasy. Raha sinoa any teo dia nahen'ny fanahy masina ny teny tamin'ny fiteny sinoa. Nitodika tany amin'ny jentilisa Andriamanitra, nitodika nakany amin'ny jentilisa amin'izay izy, ary nanambara ny filazantsara tamin'ny olona rehetra amin'izay izy. Ary naheno, izay no natonga ny izay no natonga ny jiosy teo hoe mamo ry zalahy reo ngambany. Dia hoy izy Petera, tsy mamo reo fa mbola vao amin'ny 7 maraina izao. Fa izao izy ny fanahy masina mampiteny an'ireo. Dia rehefa niteny izy dia saminay, fa ahoana ro izy ny hahenonay ny filazantsara amin'ny an'izany zavatra izany amin'ny teninay? Dia satria ny fanahy masina no nampiteny azy. Nanomboka teo velona ao anatin'ny olona izay mino azy Kristy. Anazava amin'izay inona ny dikan'ity? Eto ngambany tena important ary tena mila azontsika. Inona ny dikan'ilay Kristy velona tao anatiko? I Adama efa azontsika teo niala ilay voninahitra, izay no nampiboridana azy, niala ilay voninahitra dia mahatonga nyity ho mena, satria ny dikany hoe Adama, terre rouge, tany mena. Dia nisy aminy izy, dia tao amin'ny péché. Rehefa nakeo amin'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy Adama dia lasa nisy péché izy. Ahoana ny namonjen'Andriamanitra azy? Rehefa ohatra ka mino izay asa-pamonjena izay kosa ny olona dia izay ny atao hoe être adamika zany olona mpanoka, olona tafasaraka amin'Andriamanitra, tsisy connexion amin'Andriamanitra. Fa rehefa mino ny asa-pamonjena Jesosy ny olona dia niala aloha le nature du péché tao aminy. Niala le nature du péché niaro nombrana tamin'ny Jesosy izy dia rehefa niverina nino an'le fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty izy ary nandray an'le fanahy masina, dia nandray an'le fanahy masina izy ary mitafy an'i Kristy. Tontolo ara-panahy daholo ny zavatra resahako. Samy hafa mihitsy ny être kristika sy ny être adamika, ary tontolo ara-panahy reo resahako reo, fa tsy hoe ny akanjo fotsy tsy hoe rehefa lasa être kristika izy dia lasa manao akanjo fotsy izy any ivelany dia rebareba be hatraty ny zipony. Tsy izay le resaka. Afaka manao an'izay ianao raha tianao, fa tsy izay aloha le resaka eto. Ny resaka eto dia tontolo ara-panahy, izany hoe lasa nandova an'ilay natoran'i Kristy raha nahitsika ilay natoran'i Kristy tary. Inona ny dikan'izany rehetrarehetra izany? Io natoran'i Kristy io tadio tsara fa ny fiangonana dia antsoina hoe corps de Christ, fa tsy antsoina hoe corps de Jésus. Samy hafa le resaka. Tsika tsy corps de Jésus, fa tsika corps de Christ amin'ny fiangonana. Satria maninona ny fiangonana ny corps de Christ? Teo
teto amin'izao tontolo zao ty am'izay azavaiko teto amin'izao tontolo zao feno nety ny adama sy eva teto ny fahotana sy ny rehetrarehetra fa rehefa nilatsaka tamin'ny tany ny rany jesosy tsy ndriko ndray mandeha nilatsaka tamin'ny tany ny rany jesosy teo amin'ny azo fijaliana dia niozona tamin'ny anina niozona nazo ny tany dia hoe voozona ny tany ny atsembohan'ny tavanao no hinananao izy rehefa nilatsaka tamin'ny tany ny rany jesosy dia nidioviny jesosy zay dia ozy izy jesosy makanesa ty amiko anareo zay miasa fatratra sy mahavizatretana zany manome anareo fitsarana mitsahatra amin'izay vita nidioviny jesosy tamin'ny rany ary rehefa avy eo dia ny corps de Christ eto amin'izao tontolo zao ary jesosy ny lohany azavaiko amin'izay io corps de Christ eto amin'izao tontolo zao io manao exactement ohatrany nataony jesosy mampalahelo fa ny corps de Christ amin'izao fotoana amin'izao manjary lasa mitokatokana tsy te hifangaro aman'olona satria maloton'ny olona fa izy ihany ny masina zay ny problème ny corps de Christ amin'izao fotoana izao fa raha jesosy re mba nanao antsika an'izany dia inona ny zavatra nitrangy tsisy voavonitsika naray azy fa ny corps de Christ lasa mitokatokana satria mieritreritra ny tenany izy fa masina mieritreritra ny tenany izy fa marina mieritreritra lasa izy mitokatokana ary manilika ny hafa lasa manilika ny hafa fa ohatrany nataony jesosy mihitsy jesosy fahazavana miditra teo voan'ny maizina tsy nanova ny fahazavana tao aminy zany fa maizina manodidina azy ny lasa nazava zay exactement tsika raha tena corps de Christ ianao dia izay ianao zay le atao hoe fahamasinana satria voatokan'Andriamanitra ianao andeha ao anatin'ny maizina ary andeha hanazava ny maizina zay ny asan'ny corps de Christ manaparitaka an'io fahazavana io eto amin'izao tontolo zao dia ozy izy jesosy hoe misy tenin'ny Paoly manao hoe mipetrao izy eto tanako akavanako mandra-panaoko ny fahavalonao fitoeran'ny tongotrao jesosy io resaka io ary amin'ny anaran'i jesosy ny andoliany lohalika rehetra ny asan'ny corps du Christ dia mitory an'io filazantsara io zay le filazantsara zay nitoriako zay ny tena atao hoe filazantsara manazava an'izay miteny amin'izay amin'ny olona vao velany eloko ao efa nomboana nanaraka tamin'ny Kristy teo amin'ny azo fijaliana ianao tsy ianao tsony ny velona fa Kristy no velona ao anatinao raha inonao zay dia tanteraka amin'ny fiainanao zay raha inonao zay raisinao zay ny zavatra nataon'i jesosy rehetrarehetra dia efa vita ny problème ny olombelona dia mandray tsy mangataka fa mandray ny efa vita eo ny problème ny olombelona satria ny problème mbola lany andro mangataka ny olombelona mangataka zavatra efa vita na mbola manao zavatra efa vita fa ny antsaran'ny olombelona dia mampiseho sisan'ilay efa vita miova amin'ny fanavozana ny saina zay ny dikany hoe miova amin'ny fanavozana ny saina miova amin'izay ny sainao tsy za tsony ny velona fa Kristy no velona atao anatiko efa voavelany eloko iza mihasaraka amin'ny fitiavan'i Kristy fa oriana va sa fitanjana sa loza sa aretina sa inona peu importe zay zavatra mitrango tsy misy mahasaraka amin'ny fitiavan'i Kristy tsy misy mahasaraka amin'ny fitiavan'i Kristy fitiavana mandrakizay ozy izy jesosy nitiavako anao zany nampaharetako ny famindram-poko taminao zay connexion amin'ilay fitiavan'Andriamanitra zay ary manaparitaka an'izay fitiavan'Andriamanitra zay mizara an'izay fitiavan'Andriamanitra zay amin'ny hafa zay ny rôle ny corps du Christ fa tsy mitokatokana mieritreritra ny tena fa ho efa masina dia mitokatokana tsy zany ny corps du Christ ny corps du Christ manaparitaka an'ilay fahazavan'i Kristy ary rehefa manaparitaka amin'ny fahazavan'i Kristy dia miverina izy ny dikan'izany dia zao ty efa synthèse tena efa faraparany ty jesosy nanota ny olombelona dia tafavoaka tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy nivoaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy raha ty hiverinao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy tsy maintsy maty miaraka amin'ny Kristy eo amin'ny azo fijaliana maty miaraka amin'ny Kristy ny moi atsika tsy maintsy maty miaraka amin'ny Kristy eo amin'ny azo fijaliana ny tena atao hoe zao tontolo zao dia aloha azavaiko tsara fa ny atao hoe zao tontolo zao dia ny olombelona centré amin'ny moany zany manao an'izao zany zao dia ozy izy jesosy hoe non tsy ianao fa iza
zay ny devoly matona navoaka vao an-danitra dia satria izy te hipetraka eo amin'ny toeran'Andriamanitra. Dia exactement ohatran'izay mbola fomba fiasany mandrakizao. Tsy vitanao io hoe ianao ne mazana e, ianao ne zao e, ianao efa mba zao, ianao efa anina, ianao efa dia le ego antsika ny apresiany. Mbola zay foana ny fiasan'ny devoly. Dia hozy izy Jesosy hoe non, efa maty ianao, tsy ianao iresaka io fa izaho. Ary amin'ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika ka tsy ahitantsika ny Kristy dia tsy maintsy ny ego antsika ny tsy maintsy andeha. Mbola tsy masina tsara par rapport amin'ilay définition religieuse dia tsy maintsy ianao ny anao an'izay, ianao ny anao an'izay. Hozy izy Kristy fa efa masina ianareo dia ny anjarako dia mino an'izay teny izay ary miova amin'ny fanavozana ny saina dia miseho eo amin'ny amiko sy eo amin'ny zavatra rehetra ataoko izay fanamasinan'Andriamanitra anahy zay. Mazava tsara ny zavatra rehetra efa parfait ao amin'ny tontolo ara-panahy, efa parfait ny zavatra rehetra ao amin'ny tontolo ara-panahy, fa ny fampisehoana an'iny kosa dia mila manavoa ny saintsika efa vitan'ny Kristy ny zavatra rehetra. Ny anjarako dia fantsina fotsiny ikoriana an'izay fahamarinana rehetra vitan'ny Kristy izay. Miala tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny olona, niditra tao amin'ny fanjakan'ny maizina. Ka raha tia hiverina amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy dia tsy maintsy mandalo ny hazo fijaliana, mino fa efa voavelany elony ary miara-maty amin'ny Kristy eo amin'ny hazo fijaliana. Amin'ny finoana izay resahako izay, miarana alevina ao amin'ny Kristy ary miara-mitsangana dia lasa velona ao amin'ny Kristy amin'izay. Lasa ao amin'ny Kristy ny fiainako, ny zavatra rehetra izay ataoko dia Kristy no ivo ny zavatra rehetrarehetra. Ninona ataoko dia Kristy no ivo ny zavatra rehetra. Ary izay etapy izay raha tsy maty ny moatsika, raha tsy manaiky tsika fa maty ny moatsika, tsy ho possible mihitsy hoe moady io Krista no velona ao anatintsika. Fa combat isan'andro, ady isan'andro ny inona fa Kristy ny velona atao anatiko. Satria isan'andro zany mila iainanao, fiainana, izay ny teneniko hoe fiainana. Ary rehefa izay dia ny anjarantsika manamparitaka an'io filazantsara io eto amin'izao tontolo izao, mandra-piandry ny fiverenany Jesosy Kristy. Rehefa miverina izy, hiverina any amin'ny raony lanitra izy, ary ny fiverenany eny dia andray ny fanjakany. Izy efa velona ao anatintsika. Fa i Kristy mivelona ao anatintsika. Hozy izy ny tenin'Andriamanitra. Hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe Kristy ao anatinareo izy dia fanantenana sy voninahitra. Aza mitady hozy izy hoe aiza mifanjakan'Andriamanitra na aiza. Fa mifanjakan'Andriamanitra hozy izy dia aiza? Ao anatinareo izy mifanjakan'Andriamanitra. Tsika mitady mifanjakan'Andriamanitra riananina ao anatinareo mifanjakan'Andriamanitra. Ny anjaran'ny corps du Christ dia manitatra ny fanjakan'Andriamanitra io eo amin'ny toerana rehetra misy azy amin'ny manodidina. Manitatra ny fanjakan'Andriamanitra io. Ary rehefa mitatra ny fanjakan'Andriamanitra ka fahavalo, lasa manao fahavalo ny zavatra rehetra ho fitoerany tongotra Jesosy Kristy. Zay no ataontsika. Manao fahavalo, manao fitoeran-tongotra ny zavatra rehetra. Kristy amin'ny alalantsika no manao an'izay. Hozy Jesosy izay mino any asa ataoko ny ataony koa ary anao asa lehibe no izaza izy. Manao asa lehibe no izaza izy. Dia ianao zao mieritreritra hoe ianao ny anao an'izany asa izany. Fa izy ianao ny anao asa lehibe no Jesosy. Fa miseho izy ianao ny anao asa lehibe no Jesosy. Fa tsy mahavita asa lehibe no Jesosy ianao raha tsy Kristy ny velona ao anatinao. Ary izy mampiasa anao ka manitatra ny fanjakany amin'ny alalanao dia mahavita mihoatra noho izay nataony tamin'izany fotoana izany ianao. Fa tsy ianao no mahavita mihoatra n'izay nataony, fa izy no mahavita an'izany amin'ny alalanao. Mila mazava tsara. Tsy tsika fa Kristy velona ao anatintsika. Zay le resaka. Dia miandry ny fiverenan'i Jesosy tsika, fa rehefa mbola tsy tonga aloha izy dia hitaro ny valako izy rija. Mazava? Voninahitra ho an'i Jesosy. Misy fanontaniana ve? Mba mangataka azy izay tsy hijanona ihany mba mametraka fanontaniana raha ohatra ka misy fanontaniana. Miala amin'ny présence an'Andriamanitra. Rehefa miresaka tsika hoe lanitra zao dia misy lanitra endroit géographique.
fa ny lanitra rehefa monde spirituel ny resaka dia tsy géographique izy io fa endroit spirituel de endroit spirituel ka raha miresaka zany tsika hoe raha miresaka zao ohatra hoe ozy izy Jesosy hoe tsy ahita zao tontolo zao fa ianareo ny ahita de ohatran'ny ampandaingy zany ry za zao anontany ianareo mahita an' Jesosy ve ianareo isan'andro mahita an Kristy ve ianareo isan'andro de mety amalinareo zahay tsy mahita de zany efa miteninareo fa za mahita an Kristy 24 heures sur 24 7 jours sur 7 satria nahoana satria velona atao anatiko izy fanatrika tava aminy isan'andro amin'io raha mimitra amin'ny sekondra masinareo miova amin'ny fanavozana ny saina fa tsy hoe aiza no misy ianao ry tsy zany tsy isaky mihetsika de aiza indray ianao Jesosy lasa ny andravoangy Jesosy lasa mbe tsy zany fa Jesosy velona ao anatinao de tsy endroit géographique le resaka zany misy endroit géographique fa tsy endroit géographique le resaka fa Kristy velona ao anaty zany hoe rehefa nisaraka tamin'ny présence an'Andriamanitra izy de nisaraka lasa tsy nanana connexion tamin'Andriamanitra fa teto an-tany le nanangan'Andriamanitra izy ihany izy fa hoe tafasaraka fa tafasaraka tamin'ny monde anankiroa samihafa monde réel sy ny monde de Dieu mazava fa tena faharoa momba le présentation faharoa le hoe tsy maintsy miditra amin'ny tabernakely masina indrindra ny olona mpisorona be de nefa misy kandry Davida ary Elisa afaka manao fahagagana izy ivelan'le toerana masina indrindra ohatrany hoe miteny amin'ny Davida izy hoe nahita olona izy araka ny fokana ny sitrapoky rehetra ohatrany hoe miteny an' Jesosy Kristy Jesosy Andriamanitra am'le izy de hoe fanan'Andriamanitra ve napetrany ao amin'ny Davida sa hoe ahoana ny ok zay tena important be zay fanontaniana zay ny olona adamika aloha zany efa azontsika teo fa ny olona adamika tsy manana fanan'Andriamanitra zay zany mila mazava zay fa ny présence an'Andriamanitra tany amin'ny fanekena taloha de teo amin'ny tabernakely ahoana ny fomba fiasan'ny fanan'Andriamanitra teo amin'ny tabernakely niakatra izy de nidina de niakatra de nidina tsy identité an'ny olona adamika ny fanan'Andriamanitra fa niaka nidina teo aminy teo fotsiny de rehefa niaka nidina teo ny olona rehetra zay nanana fanan'Andriamanitra de nahita ny tandino an' Jesosy Kristy sahady satria tadiofa ao amin'ny salamo Davida isaky mihetsika de miteny foana izy hoe Jehova ny mpamonjy ny dikany hoe Jehova ny mpamonjy anefa dia Yeshua Jesosy Kristy zany hoe efa nahita an Jesosy Kristy tao amin'ny fanasady zany rahalahy tany amin'ny fanekena taloha de zay koa ny manamarina n'le hoe isôly nitsoahan'Andriamanitra tamin'ny fanahany tsy hoe être Kristique sôly de noho ny avy eo de very ny famonjena nalany le fanahy tsy izay le izy fa napetraka Andriamanitra ohatrany teo ambony tabernakely ny fanahan'Andriamanitra tamin'ny sôly de rehefa ohatra ka nanao zavatra anina fotsiny izy de niala teo fotsiny Andriamanitra fa ny atsika tsy zay ny être Kristika tsy zay tsy eo ambony tsy hoe mipetraka eo amboninao Andriamanitra fa izy mihitsy ny le Kristy velona ao anaty samihafa be mazava tsy mitovy mihitsy ny olona tany amin'ny fanekena taloha sy ny être Kristika zay nandray an'i Kristy zavatra samihafa mihitsy le izy mazava le izy fa toy amin'izay any le hoe taloha nandraisana ny tamin'ny Pentecoste efa nanao fahagagana ny apôstôly zany le hoe ny ran'Andriamanitra de nanasitrana zany hoe tamin'ny fotoana io hoe mbola ohatran'le nendry Saoly sy Davida hoe mbola tsy être Kristika zalahy ny apôstôly ny nahatonga na olom-baovao tsy maintsy eo amin'ny fitsanganana amin'ny maty zay ihany fa ny talohan'izay tsy mbola nisy être Kristika fa par contre ny apôstôly kosa de efa talohany latsahan'ny fanamasina de efa le nitenenin'i Jesosy tsirairay hoe raiso ny fanamasina de nitsofiny fa maninony Jesosy no tsy maintsy niakatra mazava be mantsy le izy ozy izy Jesosy hoe mahatsara anareo ny fialako izy fa raha tsy ala de tsy ho avy aty aminareo mpananatra raha ohatra zany ka Jesosy en personne le nitsangana tamin'ny maty iny de iny no nitsoka tsirairay ny apôstôly de tsy vita mandrakizay ny famonjena satria Jesosy en personne zany tsy maintsy hitety atsika tsirairay avy ameny fanamasina fa lasa izy aloha niakatra de niverina avany amin'izay ny fanamasina de tonga de miparitaka mazava le izy tsy présence physique atsony zany le izy fa lasa tonga de présence spirituelle fantarinareo farany amin'le présentation le hoe zavatra rehetra efa parfait tsika ao amin'Andriamanitra ao amin'ny fanahy fa manifestation an'le perfection le perfection sisa
dia hoy zany ohatra hoe amin'ny alalan'ny fanavaozana fanavaozana ny ny saina zany hoe mino ny tenin'Andriamanitra dia manifester ilay tenin'Andriamanitra ohatra ny hoe mino aho fa Andriamanitra raha fa manasitrana, mino aho ny fanasitrana ataon'i Jesosy dia mino an'izay dia zany hoe afaka mitransmettre an'le dia zany hoe za hoe maka tenin'Andriamanitra tsy contextuel fa tenin'Andriamanitra fotsiny. Non. Justement eo mihitsy ilay olana satria itsika tsy afaka manetsika an'Andriamanitra intsony fa efa vitany azy. Azonareo ny finoana tiany tena erreur ngeza be indrindra. Tsisy zavatra ataontsika ka mahatonga an'Andriamanitra hietsika intsony satria ny anazy efa vita. Raha ohatra zany zao zany teny zany hoe mivavaka manova zavatra. Ohatran'ny hoe rehefa mivavaka ianao dia anetsika an'Andriamanitra indray zany ianao. Andriamanitra efa vita ny anazy teo amin'ny hazo fijaliana sy teo amin'ny fitsangana efa vita. Fa ny zavatra ataontsika rehetra dia manova ny saintsika ao anatin'izay vérité efa vita an'Andriamanitra izay. Raha miteny Andriamanitra hoe diakapoka tamiko ny nanasitranana anao dia mila inotsika izay teny izay. Ny dikany hoe Kristy velona ao anatiny hoe misy parole miasa izay centré sur Christ, centré amin'ny Kristy. Ka i Kristy ny fanasitranana, tsy mpanasitrana izy fa izy mihitsy ny fanasitranana. Izay ilay hoe Yahvé fa ka raha mino an'izay ianao, izany hoe mandray, dia mitranga eo aminao ilay izy. Azonao tsy miracle io fa question finoana. Zao fotsiny mila azontsika ny finoana ny antsika tsy misy hoe finoana be na finoana kely. Kristy ao anatintsika tsy misy hoe Kristy kelikely ny sasany dia ngeza ny sasany. Fa Kristy ao anatintsika dia anankiray ihany. Fa ny fiovan'ny fanavaozana ny saintsika no mety mahatonga antsika hoe miseho eo amin'ny fiainantsika ve ilay Kristy efa tena lehibe. Hitanareo ohatra ny ao anatin'ny maizina ianao dia mijery mazava. Raha ao anatin'ny maizina ianao no mijery mazava tampoka dia inona zavatra mitranga jambena aloha ianao dia tsy maintsy miondrika ianao. Fa rehefa mijery foana ianao mibanjina foana dia manomboka hitanao ilay mazava, ny contourny, ny forme, ny reliefny sy ny rehetrarehetra. Manomboka me mazava. Donc arakaraka ny fibanjinantsika ny Jesosy Kristy no mampiseho ny fahazavan'ny Kristy amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny fiainantsika. Ohatran'ny volana sy ny masoandro. Ny volana tsy misy fahazavana na kely ary. Ny volana zany raha jerena dia maizina ny volana. Fa maninona ny volana amin'ny mazava? Satria izy tarafin'ny masoandro. Dia rehefa tsy mifanitsy izy sy ny masoandro dia maizim-bolana. Rehefa mifanitsy mitanila kely izy sy ny masoandro dia tsinana atsasany fotsiny. Fa rehefa tena mifanitsy tsara ny volana sy ny masoandro dia inona no mitranga? Balika ny volana. Exactement ohatran'izay tsika. Ianareo ny fahazavany zao tontolo zao. Fa tsy mazava nareo raha tsy tarafin'ilay fahazavany Kristy. Leo amin'ilay manifestation'ny Kristy mihitsy no tiako azy hoe satria Kristy dia teny. Izany hoe tenin'Andriamanitra ao no manifesté. No manifesté. Dia hoe tenin'Andriamanitra inona ao amin'ny Baiboly? Kristy. Tsy maintsy Jesosy Kristy. Ny Baiboly manomboka any amin'ny Genesis toko voalohany ka hatrany amin'ny Apocalypse 22 dia Kristy ny tondrona io. Izay ny atao hoe christocentrisme. Raha vao ianao ny tondrona io dia égocentrisme izay. Dia ianao ny hanao azy. Tsy izay mihitsy ny filazantsika. Fa ny anjarantsika dia mibanjina any Kristy. Izany hoe mibanjina ny famelan-keloka izay nomeny, mibanjina ny hazo fijaliana, mibanjina fa efa vita fa efa maty niaraka tamintsika, mibanjina fa efa naleviny Kristy ary mibanjina fa Kristy no niverina ary velona tao anatiko. Combat de la foi zany ilay izy. Dia plus ianao mibanjina ny Kristy dia plus ianao sanctifieny. Anitatra ny fanjakana. Dikany hoe sanctification hoe fanokanany dia voatokana ianao hanao an'izay zavatra izay. Fa ny olona zany mety voavonjy fa tsy mibanjina ny Kristy dia mandehany fotsiny izy. Dia izy no manao ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny tenany. Possible ny kristianina voavonjy juste anin'ny hazo fijaliana izy. Fa miaina ao anaty tebiteby izy, miaina ao anaty olana izy, miaina ao anaty aretina izy, miaina zavatra be dehibe zany izy. Za tsy miteny hoe tsy misy zany, tsy maintsy misy zany, na tiana na tsy tiana. Fa ny tenin'Andriamanitra dia marina. Manoatra noho ny mpandresy anareo ozy izy ao amin'ilay mampahery anareo dia tsy mandainga Jesosy. Izy tsy miteny hoe tsy andalo ady intsony nareo fa mpandresy anareo. Zavatra samihafa izay satria Kristy mpandresy. Izany hoe raha te manifester an'ilay herin'ny Kristy dia mila mibanjina ny Kristy. Tsisy afa-tsy ny fivanjinana n'izay asa mpamonjena rehetrarehetra izay.
Fantaniana farany amin'ilay hoe vitan'i Kristy ny zavatra rehetra zareo ny famonjena 100% avy aminy fa nytiako hoe azo hoe satria za mila manaiky hoe tompoko sy mpamonjiko izany hoe misy parako kely ve ohatrany hoe 1% kely hoe satria za mila manaiky satria raha vao tsisy parako mantsy dia lasa marina ny théologie de la ina moa zany prédestination en élection. Zay mifantaniko Le izy tsy hoe para raha ohatra hoe ny para raha lazainao fa para zao dia paranao le izy latsaka ao anaty rano ianao a tsy mahay milomano ianao dia miletika ny lohanao dia avoakanao ny tananao dia raha paranao zay dia azo atao hoe para zay raha ohatra ka izay zany le paranao fa ny paran'ny olombelona ny tena tsy anakako ny tena problème amin'ilay izy mantsy le olona rehefa miresaka dia izy hoe safidy hoe misafidy ihany io voavonjy a dia ohatrany hoe afaka misafidy izy zany no very nefa izy efa very izy efa very fa ianao zany raha tsy choix zany ilazako azy fa capitulation manaiky zay le hoe ino ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very manaiky ianao fa very manaiky ianao fa very choix paranao ve zay a après am'izay mety isokatra débat lava be zay fa ny olona zany a ohatran'ny hoe olona tsy mahay milomano anao dia latsaka ao anaty rano a dia sotomin'i Jesosy ianao amin'ny lohanao dia paranao ve zay fa ny anjaranao dia miantso vonjeo a fa very a zany hoe zay miantso vody ihany sa hoe Jesosy no misafidy hoe ty no vonjeko anaty rano tsy maintsy ianao no ny filazantsarany ny olona rehetrarehetra e fa misy amin'ny olona eto zao tsy anaiky azonao le izy ozy izy hoe za ihany ka ny ataoko ihany ny mahavonjy aho ozy ohatra dia tsy zay zany le izy ny amanao no tsy maintsy manaiky hoe very aho zay kosa aloha zany ny amanao no mila manaiky hoe very aho fa raha ny amanao no mbola misy orgueil hoe aho mbola vitako dia tsy possible zay micapitule ianao ny théologie de la présélection za tsy te resaka théologie satria ny dikany théologie théologos dia zany hoe ny olona efa fantatra hoe voavonjenin'Andriamanitra meloa zany tsy marina sa hoe Andriamanitra en tant que izy mahafantatra ny zavatra rehetra dia mahafantatra meloa izy ny zavatra ho ataonao samy hafa ny hoe mandahatra meloa sy ny hoe mahafantatra meloa fantany meloa ianao hoe capitule na tsy capitule zay no mahatonga an'le teny hoe zay fantany raha teo izy no amarininy mitovy endrika amin'ny lamatoa zany Jesosy Kristy mba ho lamatoa amin'ny raha maro izy préconnaissance de Dieu fantany meloa ianao zay mahatonga azy miteny hoe hatraminao fony tany am-boako izy dia efa fantatro efa anao mareniko sy ny ohatran'izany fa ny problème amin'ny prédestination le hazavaindry Calvin dia lasa mampireharela izy hoe zay voafidy zay anona dia zay tianay atao dia mety daholo tsy zay le izy zay tsy zay le izy dia za zany teny foana aza mianatra n'Andriamanitra ny anaty théologie fa ny anaty fiainana satria Andriamanitra dynamisme de rema fa raha vao théologie dia lasa ity fotsiny no mibotsiny fa ny an' Jesosy ity sotra mbola misy fanontaniana ve aloha ny misakafo amin'izay d'accord sotra betsaka atsika dia toy izao amin'izay arany ary indray tsika vita zany izay soratsika n'Andriamatoa Rahavoniarson Andrerika na vitan'izay fampianamelabelarana tanatin'ny tapany voalohany izay lavalava ihany le fampianarana fa mino izay hoe naray zavatra nareo tanatin'izay tsy tapitra eto akory nefa le fotoana fa araka ny tenentsika hoe mbola manatrika ny tapany faharoatsika eo amin'ny fisakafoanana afaka mivalapatra tsara tsika rehetrarehetra amin'izay amin'ny fanontaniana izay rehetra manitikitika dia tsisy akimenamenatra sy ny mety hoe miaotraotra fa ao tsika malalaka tsara fiaraha-misakafo ny pirahalahiana ary ohatrany hoe fiaraha-misakafo ohatrany hoe pirahala zany tsy dia haiko tsara ny teny azy fa alohan'izay aloha dia fantatra kely izay sao dia mbola misy tsy nahazo tike ianareo somary nikorotandraotana kely manko tsika tamin'ny voalohany teo dia sao dia sendra misy latsaka efa nahazo dôly eny ary dia manasa tsika zany hivadika atsy amin'ny
atsy amin'ny efitra fisakafoanantsika hiato kely tsika eo amin'ny 15 minutes mandram-piombankomana afaka ao tsika mitafatafa kely eo aloha mandram-panomana zareo ny sakafo dia manainga antsika rehetra manasa antsika rehetra